tompoko zany ataoko zao tao zao zany fa ny mpiara-manay filokody amiko mikorapataby avy any de raha izaho ny anontaniana de tsy haiko ny mandahatra azy satria any amin'ny feo aloha satria vavaray feodimy rehefa farany taona ohatran'izao zany de ity zany ny atao hoe jeritodika rétrospective inona ny atao amin'io taonao avy io ahoana nanaovana azy tamin'ity ny akapobe ny resaka ao anatin'ny 10 minitra isika miresaka momba le izy de izao hoe mikendry olona manokana ihany ny filgody zany hoe misy karazan'olona tena miaina ny filgody isan'andro misy karazan'olona miteny hoe aloha enona loatra ahoana misy olona ndray hoe tsy mena filgody ohatra ny filgody dia tsingevana raha ohatra de niaina de misy olona miteny hoe na ty foana maraina ohatra zany de misy feo atao zany de le feo mitondra ny hevitra rehetra zay azo atao rehetra de zay raha za zao ny anontaniana hoe iza ny tiako de alahatra de tsy mety fa ohatra ianao zao raha ohatra reny feo rehetra anaovana filgody satria 2021 resakantsika satria efa tany aloha tany zany de efa hafa ny playlist de misy ary amin'ity androany ity zany ny awards satria efa tsy misy aloha zany ny blue night nino izy le blue sky ina ty lesaka avy ao tsika ty sky blue lagune izy any ianao zany zany hoe ianao aloha zany tsy mahagaga isa zao ny feo tena tianao tao anatin'ny nanaovantsika filgody satria ianao mpanatsafa mbola ho amboarina koa ianao 2022 raha ny feo tena malatsaka anao aloha zany de le ifiraisana fahadimy malatsaka anao rehefa atao amin'ny filgody intelo manao isa-taona izy intelo ka tena latsaka be isaka mandeha iny de ny tena tiako indrindra idadabe tianao fotsiny tena tiako hatramin'ny zavatra resahany rehetrarehetra de idadabenary de aveo Cyril de Cyril de aveo Cyril Sadabenary moa zany mpinamana de any amina resaka hoe zavatra resahana ndray de deba zavatra teneny le contexte telo zay dimy ny angatana aminao de i ranory ray sisa de ray sisa de dada ao zany asesy ary le izy zany de asaina mirary ary avy mahafinaritra ho antsika ary de mionona rehefa tsy nakarakara voalohany indrindra dia resaka nataonao teo tamin'ity taona ity zao tena tsy nahafapo mihitsy tena tsy nahafapo mihitsy raha ohatra zay de mirary avy mahafinaritra zany zay tsy teny lava be ny fitiavana afafy de tsy misy milaza za le nitory any hafa makany iny tsy za toko mangamangandray le akanjonao fa tsaro ka le kravaty efa lasa ny zo de izy teo dadabe efa misarina le ty ao zao loza dadabe ndray rehefa tena dinihana atao anatin'ny sofoko ato satria ny sariny efa nanambara fa tsy misy an'izany hoe ambadika afena fa de tsy tako nafena ohatran'izao menony sofoko ato ary rehefa miteny ohatra ny rakoto firaha mbola velona de mbola niatitra zay radio dombo radio bongo radio dombo rehefa avy alatsy rehefa naiky manao répétition kely rehefa vefa naiky de la zao seta de la zao slofo de école bien rakoura mba afaka hoavaka be nia ny avelomotika ndray refeo ka zay sotra ranaka dadabe tena tiako indrindra ny aloha iza koa de i Cyril zany hoe rehefa mitasa aloha zany filonjodinjodina anareo ty de ohatrany efa laza efa rivotra izy sotra betsaka anareo koa satria rehefa nisaina zany de iny pito am'izao-polo nanao an'ity Cyril tamin'n'izaiky am'izao-polo soa arivo kely ihany zany satria ny tanjona de ireo baolina matiny Cristo iza eny zay tinao any baolina matiny le lala ny isaina tokonisina zay sotra betsaka mizazy nareo tsatrany roa am'izao-polo ganagana mody io taona io attention izy koa de ranory mbola tsy voatony mbola tsy resaka be zao fotsiny atao be de be ny fanambarana nataonay tamin'ny taona iny zay mbola hoteneny roapolo nefa ny tena tanjonay de mazava ho azy fa le ane tsy biseky style afaka roa taona telo amby roapolo sy roa arivo ela velona neny sanga androtsaka sanga irotsaka za anosika eo foana ianao de eo hatrany de eo hatram'izay izano amarana azy somary lava izy tika dadakoa mbola aoko za nga tsy voatonona teo voatonona ianao de dadakoa voatonona
izaho isy dada izaho efa lavitra izy mbola eo de mirary soa antsika mirary soa ary betsaka ny zavatra mbola fantatra ivoaka ho azy eny satria tsy voatery izah no miteny fa alefako ny anatiny ato fanahy izy miteny zaho tsy tafafoa intsony efa any amin'ny 4e profondeur de sommeil azao ka na inareo andeha akany sao de any de tavela aleo amizao de misaotra toko de mirary inareo tsy resaka lavabe ny ambina gâteau efa niresako iny ny congelena zavatra spécialité-nay io tao amin'ny orinasanay mitahiry zavatra mety ho siny ainay tonga de congélateur nentinay avy any Toliara de irina nitondra randenody de za nitondra ao faravoatra ny gâteau anniversaire mbola ao izy nataonay endrika tendrombohitra isalo nafinaritra mihitsy de misaotra betsaka anareo tongava mandalo de maka an'ilay gony kely nakambaro 5 kilao zay zany ka de zany amarana izy ty zany de tonga de ozy ao I feel good tsy tena mety ny andro za tsy mahela mikikika be re mirary soa anareo rehetra rapisy ndray I feel good limitation à 2 vitesses ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 5 I feel good inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha zay marefa iny zay manasa olona alasinainy taratara Alakamisy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélône fa tianareo foana mahasana ny tontolom-piainanao Orange vaovao be andraminy Gino Icy zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com. Miarabantsika rehetra efa miarabantsika rehetra 3 Desambra de miarabantsika tsy maty foa manainy fetin'ny RDN République démocratique ande fetin'ny misy olona zay tena tsy eritreretiko akatra rivotra mihitsy fa dia mety fantanina hafa no betsaka aminy misy vahintsika valivotaka efa baka bararata misy vahintsika dia ohatra miaraba mandry de miaraba ampiano adiniko le azafady de misy vahintsika zao za manomboka fotsiny de namana mpanao gazety moa tena miresaka eto nareo menaka fa ny rehefa namenareo anazy fantanina misy ny resaka betsaka zany tsy nandeha teto de araka ny fombatsika moa tsika tsy mieno am'izay ino moa lakolosy tokana fa aloha ianona daholo ny lakolosy rehetra momba an'le hoe affectation momba ny zavatra be dibe ohatry zany teo dia reo eo ny tsy haiko nandikana zany teny gasy tena dirikaby taleny kabinet ay taleny kabinet azafady to de le anankiray talehan'ny ahoana ndray fandikana zany teny gasy fantatro raha mbola tsy niova taleny fanangonam-baovao sy ny fanaraha-maso ny ny makatso makaroa mbola tsy niova ary mpampiatrano andreo olona zay fa tiranovana mampalelo karakaraina sy alamina tsara satria firaminana zava-dehibe ary izy zany le mbola tsy niova izy mantsotra ohatran'ny vazaha de zay zany le vazaha mbola tsy niova de reo nareo zany de miaraba tokoa miaraba nareo rehetra ekipan'ny RDJ miaraba ny mpakafy manjo ny onjapeo namoa radio ny tanora moa fahatolotra amin'ny tena anarany tokoa sy ny ohatra zany tokoa aloha satria manjary roso ny aloha hoe maly katako bilany de androany sifle fa atolotra ao de madame Yaina moa izy to tsy manko laza mijerena asiokrady ye commissaire divisionnaire de police Arandriambelo Mandimbiny Yaina ary monsieur Rabary Arjona fa miarabanareo izy dia le teo
misy dia le toeleny tenen'olontsitsitsiko le izy anareo efa pahita sary eny amin'ny arabe efa tamin'ny taona vitsivitsy lasy ty eny izy fa hitanareo ny sary satria io ny sary misy sary ary anisan'ny ao anatin'ny podium ny filgodra zareo amin'ny resaka fitandrona filaminana sy sisa tsorona hoe misega eto dia misy izy menadazo eto mivantana fandaharana dia raha misy fanontaniana tianareo apetraka amin'ny zareo dia afaka mametraka nareo dia vakiako dia zareo mamaly mihaino tsara fotsiny zany. Miarabako komisera, miarabanareo menada. Ie, araka ny natsidika erika teo ny isy resabe nandeha tamin'ny herinandro andro vitsivitsy zay mahakasika ny zavatra tsy milamina eo anivon'ny tontolon'ny tsy milamina moa zany fa hoe misy zatra tsy mitady polémika eo anivon'ny polisy pirenena dia reo nareo hitondra ny fanazavana mahakasika an'izay zavatra zay hoe inona le resaka inona ny tena marina fa ny jiro tapaka matetika. Averenao amin'ny centre ilay izy satria efa misy zavatra eno taty dia zay no ny zavatra misy zany dia hoe misy fifamindra-toerana zay ambara ho affectation massif ambadika ilay izy zany hoe tsy ara-drary noho ny sasany ny rina findrary ao ny nalefa nankary zany rehetrarehetra zany dia niteraka fimenomenonana sy resabe ho an'ny eny anivon'izay polisy pirenena zay. Komisera, misy fanazavana ve mahakasika an'izay? Komisera Ratandra sy Bako Pistongo Dity. Salama daholo tompoko, miarabantsika rehetra Francis Turbo ty tonga ty présence ty eny tompoko menanareo ny fitenenana. Eny ary voalohany indrindra aloha zany mankasitraka anareo ny fanasananay zay moa zany tsy hoe amaly fa hitondra fanazavana satria izay le hoe tamberina ndraikitra eo amin'ny olona mpiasam-bahoaka sy mpiasam-panjakana ho antsika vahoaka malagasy satria ianareo no mpampiasanay. Nisy koa ny resaka zany mahakasika ny resaka famindra-toerana eo. Ny tsara ho fantatra aloha zany dia ny polisy pirenena dia mpiasam-panjakana. Zay mihitsy. Ina ny dikan'izany? Misy lalàna mifehy azy amin'ny na ny fandraisana mpiasam-panjakana na ny fahazahoana tombotsoa na ny famindra-toerana na ny fanasaziana dia manana statut général autonome izahay. Ary io zany no mifehy ny mombamombanay rehetrarehetra na vao manomboka miditra zany polisy pirenena mandra-batonganay andeha hisotro ronono. Mazava tsara ny ao ary mandritra ny fifanana voalohany eny amin'ny sekoly dia efa ampahafantarina ny polisy pirenena tsirairay hoe inona ny sata mifehy azy mahakasikasika azy ary rehefa mivoaka izahay amin'ilay lanonana fanaovana famoahana fomba ofisialy iny mba mifaneva tsy mba mifaneraka ino filazana iny sortie de promotion famoahana andiany mihira zay dia misy fianianana ataonay ary hatramin'izay aloha zany ny fianianana dia hoe minena hiasa atao anatin'ny polisy pirenena rehefa miteny hoe polisy pirenena dia eraky Madagasikara. Fianianana ohatran'ireny ataon'ny dokotera rehefa mivoaka amin'ny manao an'ireny le serment Hippocrate reny. Ary eo anatin'io dia misy andiny anankiray milaza hoe ary tsy amboraka na oviana na oviana ny tsy ambaratelo ny miasa maha-polisy pirenena. Ino ny tena zava-dehibe iny? Ino ny tena zava-dehibe zany hoe manana an'ilay antsoina hoe obligation de réserve. Amin'iny zany hoe manangatana anakavanana mihitsy dia mametraka zavatra ohatran'izany sa tsisy an'izany le fianianana atao amin'io? Mandohalika zany rehefa eo amin'ilay nareo momba tongava rehefa manao zay tsy evitenareo Rivotra Mivantana va evitena indray nareo zay tsy asainareo ko ahoana ny tonataonana ohatran'ny voninahitra somary fosa rehefa vita iny dia mbola manao fianianana fanondroa indray zay maha mpikarika amin'ny fanjikan-dalananay na OPJ ao amin'ny fitsarana. Misy fiaraha-misakafo anatin'izay voazanay mihitsy fanasana io raha ohatra ka asaina zay affectation moa zany resantsika na famindra-toerana. Voalohany indrindra aloha zany tsisy olona afaka mifidy zany hoe andeha aria. Za tsy miresaka zay fomba tany aloha tany zay mbola tsy teo izahay satria moa zay amin'ilay zahay zao zany ny resahana hoe nareo zao ono. Misy politika matipaika sy mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona. Nisy kely ihany tany tamin'izany izy tsunami cyclone zany miverina indray le resaka zany zao. Fa tsy mbola efa nivoaka gany ny anaran'ny cyclone koa.
mbola tsisy manareo milaza hoe misy cyclone izy ty mantsy aloha resaka fa ohatran'ny verimberina indroa zany ny eno RDJ na eno an'io resaka io tato anatin'ny RDJ de lasa ohatrany netriretin'ny olona hoe ohatry fa ahoana marina fa misy inonao de zay ny antondianareo eto io fa midiky izany zavatra izany a fa manaja ny zofototra maolo izahay de ny fahafahan'ny olona miteny zay zavatra tianao lazaina na ny antsoina hoe liberté d'expression zofototra ao anatin'ny déclaration universelle des droits de l'homme mahazo miresaka izy a fa tsy mahazo miteniteny foana tsy mahazo miteny ratsy olona tsy mahazo manompa olona sady zay tsy zay nao anatin'ny tsy mahazo milaza zava-tsy marina communication zay indrindrany ie mahazo miteny foana ka iresaka iverina amin'ny affectation zany satria tale koa rehefa aveo mbola nazava io zany a efa misy lamina matipaika ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana de ny fandefasana ny olona ny polisy-pirenena any amin'ny toerana zay ilana azy sy mila azy misy fenitra fantatsika tsara fa ny anay zany zao isaky ny komissaria ohatrany a de misy nombre tokony hotratrarinao tena miteny aminareo fa mbola tsy ampy zany zao dikan'izany a ny olona rehefa manana expérience izy jerena ny traikefany a jerena ny personnalitéany a jerena ny backgroundny hoe nanao inona moa izy ty taloha tany aloha tany de iny zany no capitalisenay mba hitondrana zavatra tsara ao amin'ny polisy-pirenena tadidiko tsara tamin'ny voanetra polisy de za ve zany anao polisy ange za fa tsy anao mpanao gazety nefany a nitendrena hoe tsy maintsy manokatra ny service de communication ny polisy any satria ilainy zany jerena ny lasanao tsinona zay indrindrany de za ve zany hiteny hoe zara nga polisy tiako atao de alefanareo ato nefa satria zay zany tsy mifantatra ho vahoaka hoe io polisy-pirenena io nge tsy le zavatra hitanareo eny amin'ny arabe syna frontière tsy zany fa tena zavatra ngezabeo satria hiteny fotsiny azao zany efa tamin'ny varotra labira sakesina vilanareo spectacle eny taloha zany za zao mahita polisy mahay mikabary be mihitsy ary mampianatra mikabary misy zany misy mécanicien misy maçon misy peintre misy électricien misy secrétaire misy olona mahay maçon tena maçon misy maçon tena maçon misy maçon fotsiny zara fa maçon eny fotsiny izy dikan'izany zany a tsy zavatra alako bika tsy tiako tare io na 27 de iny le teninao farany iny mantsy ny tena nisany nampibetsaka nampisongadina teto amin'ity resaka ty hoe misy karazan'olona afindra ary famindrana fao be le izy fa efa fantatry ny olona rehetrarehetra nge zay le sata amin'ny fehiny mpiara-panjakana sy ny fehiny polisy zay le nazavainao zay fa ohatra ny misy an'izay zavatra ny lazaina zay sao de mba mijery fitaratra izy de ohatrany tsy izy nitany eo complexe kely tiako tenena Francis de zao a mazava be a ny baiko hoe izay olona rehetrarehetra ny asaka enina taona mihoatra de tokony mihodina le hoe misy dans le contexte manko tsika zao satria sady efa ho avy ny pub zany satria misy karazana komity any ao tsy hoe komity ny filanzazy akory fa ny commission sady ny ambony raha ny tokony ho izy ao anatin'ny fomba fifampitondrana ny ambony rehefa manapaka de ozy ny fitenenana ataovy aloha de rehefa aveo miteny zay fa tsy hoe miteny atao aloha de rehefa aveo tsika rehefa orinan'ny pub tsy na iverinao am'le tena cas concret le izy am'izay a inona no hitranga nandeha tao am'rivotra ao le cause momba atsika e de ahoana satria ny corporatisme indraindray lasa mifangaro ny fiaviana sy ny tare sy ny promotion anareo anosy le mahateny azy amin'ny teny malagasy mantsy le hoe vaomiera ny tena mety mihitsy satria misy teny erana ao vaomiera ao anatin'io zany hoe olona maromaro ny ao anatina vaomiera commission io zany fa tsy hoe olo tokona manapa-kevitra hoe tiany reveko de tiany tsy maintsy atao ary izy io a malahelo kely ihany a zany satria hoe fa manao moa polisy-pirenena ny asa nandritrany ampolotondany maro ny tsy mahafantatra ny fonctionnement ny département ohatrany masosotra kely satria ianao ange jerena hoe avy aiza ianao ka nakaiza ao anatin'ny fiche individuel anao de alefaiza zany ianao ianao tsy mahazo miasa any amin'ny toerana ny avianao ianao efa kaiky sisa de horetirety alors ianao mba hanomana ny fandehananao misotro ronono fa en l'espèce kosa nefa aloha rehefa tena jerena ny zava-misy zany de sarotra ny teny eo anjely daholo satria misy koa ny corporation sasatsasany a nanao karazana delitinisie kely anatina resaka makatsy makaro misy tsika zany ny resaka teto nisy dokotera tonga teto tsy manaiky ny affectation fa jany eto Antananarivo nisy zany ny tena tsara aloha asina dokam-barotra aloha de jeretsika ny toeny rehefa aveo ambola manamboatra fisana rehefa eo
Fantatro ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Tianao selfie amintsikinao fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay. What? Vao mitsiky fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Vaovao be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,000 monja. Miakatra foana vidin-javatra. Hay zariny ny ahitana vidin-javatra tena mora amin'izao. Kibo! Efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo, Pandrara, Kibo, Pazinjara, Kibo Louise. Izay entana vidianao andavanandro, ho hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny komandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison, Kibo, mora ranao laribio akaikin'ny sanifère. Fetsy, fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Andao ifety miaraka amin'ny Itel amin'ny Itel Christmas. Mandritry ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makane sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farantaona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany? Ao aloha pika anao. Saotra kia. Dessert glacé. Misy truffe chocolat. Le tena tiako. Misy pain d'épices. De papelika koa. Sakafontsika amin'ity fety ty daholo reo. Foie gras, papelika farci, de bûche dessert. Nen, aiza nana? Reto ny vomboandry. Fa nandeha nitetsela mihitsy zany ianao nividy amin'io. Tonga de tao amin'ny leader price daholo reo. Otra mahazatra. Ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety. Surprise! Metrium! Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny avona amin'izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Sotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana eny tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanala Andriatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika ny manary fako. Dia mivao azy ny olana, miasa ny kanaly, velomy maritondra drano, dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanal. À Noël, les moments spéciaux sont vraiment faciles à trouver. Ces moments ne se trouvent pas dans les contes de fées ou en lisant dans l'esprit de quelqu'un. Ils se trouvent dans le cadeau qui ravira vos proches et dans tous les appels de Noël à travers le pays, car votre famille le mérite. La magie de Noël se trouve dans chaque gorgée de coca, chaque rire, chaque moment partagé ensemble. Chaque emballage des cadeaux effectué une fois que les enfants sont au lit. Ils sont dans la décoration du sapin que l'on fait pour la toute première fois et dans tous les autres moments auxquels vous avez pensé. Noël est toujours magique quand on le partage pleinement. Coca-Cola. Waouh! Faites bénéra comme sopromer! Crevettes, calmar, tranches, filet de poisson sy maro isan-karazany. Ao anatin'izany boulette izay vokatra vaovao be azo anaovana sakafo matsiro be. Tongava manatona ny toeram-pivarotana akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be isafidianana. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions.
Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Fety be miaraka amin'ny Gino, araroty ny Gino Cola sy ny Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao 10,3 ariary monja. Ronono velona avy any Atsirabe, crème mariatra tsara, tsiron-boankazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Izany rehetra izany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avy eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Izany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Sady mihinana farilaka amonanao. Fa loatra fa hihinana farilaka hono izy raha tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo am-pifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Manimanitra fety io hatramin'ny 30 Desambra nividiana loko iris peinture d'exception eny amin'ny magasin bricolande rehetra sao dia ianao no isan'ny telo mpividy iris betsaka indrindra ka hisitraka ny cadeau hatramin'ny 20 kilaona loko be zao ho anareo mividy peinture iris mihoatra ny 10,3 ariary dia mahazo enduit full kilao be zao ampio bricolande ya tsy izany ihany fa izy bande achat 12 isanjato koa raha mividy entanao amin'ny rayon jardin outillage tolotra misy fepetra bricolande tout pour l'habitat. Maro tumuka fanapeseko fa franskola fuileko Io tsare, io meva Mura sadi efficaci, non siamo sticazzi da trasi Casa mia lam Ma dice Si ma ne piccio Ma dimmi ci scamare gengi Ma tu la piramide miaraka amin'ny franskol Tana Garden, food court vaovao ny avy Center Beoririka. Raha mitady sakafo atoandro na rehefa avy ny atsena iny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely, tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra, samy manana ny tsirony, sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay e. Food court Tana Garden, ao amin'ny rooftop avant Center, kaly mandamina be, toerana amin'ilay be. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Kuba Fensu, manolotra ora ho anao. Kuba Fensu, la hery ilainao. Passez de merveilleuses fêtes avec Jumbo et Score, vos compagnons de course au quotidien. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manova vaksiny amin'ny toerana akaiky ianao indrindra na antsoiny 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Katrokany amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTG amin'ity alakamisy faha-telopolo ny volana Desambra 2020 ity.
Ny pejiny tsy fandriam-pahalemana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao araky ny vaovao navoaka ny fahitalavitra réunion première dia noporofon'izy ireo fa niainga avy teto Madagasikara indray ireo volamena 7.7 kilao tratra tao Moroni afaky ny omaly iny. Mariana ho izy ireo fa ny Gendarmerie comoriana no natratra izany teo amin'ny seranam-piaramanidiny Moroni saika iondrana tamina jet privé ireto volamena ireto. Malagasy roa sy teratany vahiny anankiray no tondra ireto volamena ireto ary araky ny vaovao navoakan'izy ireo hatrany dia ny malagasy roa amin'ireo dia efa voasaringotra tamin'ilay resaka volamena 7.7 kilao ary efa misy ny didy fampisamborana iraisam-pirenena mahakasika azy ireo ka izany no nahatonga ny Gendarmerie comoriana ny sambotra avy hatrany ireto rola ireto. Nampandre avy hatrany ny teto anivon'ny fanjakana malagasy moa ny comoriana taoriana ty fahazona ireto rahalahy malagasy saika anondrana volamena antsokosoko ireto. Makasika ny raharaham-pirenena kosa dia hitondra ny jeritodika ny asa vita tamin'ny taona 2024 ity sy ny tetikasa atao amin'ny 2024 ary indrindra ny firarintsoa ho an'ny vahoaka malagasy noho ny fetin'ny asaramanitra sy ho an'ny taona 2024 izao ny filohan'ny repoblika ny aliny 1 Desambra ho avy izao amin'ny 7 ora alina. Andrasana arak'izany ihany koa ny mety ho avy ny firenena ity araky ny fampanantenana izay ho ataon'ny filohan'ny repoblika hatrany. Janona eo amin'izay vaovao-panjakana izay antsika fa ikisaka kosa eo amin'ny ministeran'ny atitany commune misa 7.9 no nahavitan'ny ministeran'ny atitany ny fanadihadiana momba ny fitantanana ifotony tamin'ny alalan'ny sampana fanaramaso ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony na ny ODDL izay tohanan'ny PAPSP vola izay sampany iray eo ambany fitarihan'ny banky iraisam-pirenena hatrany. Misy moa ny naoty omena amin'izany ka ambany dia ambany ny naoty nomen'ny ministera azy ireo tamin'izany satria dia 3.20 amin'ny 10 no azon'ireo commune misy 7.9 sy 900 nanatanterahana ity fanadihadiana ity. Maro moa no singa entina hitsarana ireo commune amin'izany toy ny fampandehanana ny asa-panjakana eny anivon'ireny commune reny, ny fitatana mbola panjakana, eo ihany koa ny fijerena n'ireo tsenam-barotra izay tatanan'ny commune ka izany nahatonga nyity naoty ho ambany dia ambany ity. Eo amin'ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona kosa dia saika nofoanana avokoa ny ankamaroan'ireo hetsika tokony ho tanterahana amin'ity faran'ny taona ity. Nisy taorian'ny fanadihadiana sy ny fidiana fontony nijerena ny antony nanafoanana izany dia maro no nilaza ireo mpikarakara fa noho ny fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 no antony nanafoanana izany hetsika izany mba hialana amin'ny mety hoe sanatry avy manao fetiny olona dia marary ka izay no antony tsy nanasivana ireny hetsika ireny ao moa no mitondra ny vazovazo ho averintsika amin'ny fotoana mamety azy ny fankalazana n'izany fetin'ny faran'ny taona izany. Ijanona eo amin'izay resaka valanaretina COVID-19 izay hatrany itsika entanina ny ray aman-dreny tsy andefa ny zanany ivoaboaka ny trano fa hitazona ny zaza ao an-tokantranony amin'izao fotoana tsy fianarana sy fialan-tsasatra izao. Ny anton'izay moa dia efa hita fa efa manomboka miparitaka eny amin'ireny zazakely ireny ihany ny valanaretina COVID-19 amin'izao fotoana izao ary isan'ireo tsy mamela mahazo ny zaza ka izay no antony mahatonga ny ministeran'ny fahasalamana ny manentana ny rehetra tsy hamoaka ny zaza fa hijanona an'ireny zazakely ireny ao atokantranony hatrany. Ankasitrahako anao tompoko lasy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao antsika teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity manasa antsika rehetra hatrany anjoy tsy tapaka ny fandarana rivotra izay mbola irahana hatrany amin'ny zareo anivon'ny polisy pirenena. Mandra-piresaka tompoko lasy sy tompoko vavy. Seria
leobe rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao tony mahazatra moa amin'ny fotoana tahaka an'izao ihany koa dia Tsy mahazo- aseho ny zavatra vao ome Eh, any nena- reto vahiny reto koa mbola tsy tena mandrapiseho angoty an'ilay izy fa iza le bandy rabandy Io aka a. Iza le bandy bandy Iza le anankiroa bandy. io raha le izy a hita komisera ahoana maly eny mety tsy nareo le tsy ananareo mambaseho ny anay aloha zany reto komisera hito le izy a fa de zao a épinara ity épinara ity zany a ao aminay ao a de maniry ohatry ny anana zany hoe efa maraina no hitazana le izy ity a de efa netiko ato le izy ry larisa ny épinara moa zany a rehefa hoanina izy de ohatry ny sakafo mahafinaritra fa hoe tondra vy izy a tant mieux raha ohatra ka Betsaka ao. ry kampana metaly zao a mihinana an'ity a de Épinara. vao may izy lasa mivadika zinc kampana zinc mihitsy le rony tia ny épinara de misy be da be ato ka de ity a mba tsara foana ny mampiseho moa fa za le mampiseho e ary ny épinara misy épinara tsy mila ambolena fa rehefa maniry eo izy de misy voany milatsaka maniry indray izy am'taona ho azy hita velo ty zao ty ohatry zao ary sarotra vonoina be a tsy landimla io a fa marron de rehefa tena dinihako le toetrandro teo ve nahatonga an'io fa izy de maitso a de rehefa mimasaka izy a de lasa marron ka tsy lasa iny izao menamena manta ve ny izao manta de ty izy a masaka ary maitsomaitso le izy fa rehefa raisiny larisa le izy lasa tena menamena tsy lasa orange ka tsy haiko Lasa na ny marron antoko malemilemy. politika naniriny izy ty no nakamo azy na ahoana na tsy haiko misy na Petrafa aloha teny firaisana fahadimy vao nisy ty no nanay ary izy tsy losotra fa ohatry tena zao ny lokony masaka de ny fieritreretako azy a io le toetrandro le teo le tsy ampirano iny nahatonga an'io a fa io de tsara fa izy ve tamin'ny heritaona ve jaune ny lokony sa ohatry zao foana zanaka katsalandimilany vidiko teny amin'ny fiara madaty Vonivony. namboly a Vonivony. de lasa Vonivony. maromaro ty sy maitsomaitso ny akoatr'izay indray moa zany a de ty sakay vaovao a sakay afantsina kola le izy a fa mainty izy zany masaka ity le sakay zany mpandresy ty rehefa tena hoanina izy ty a de ity zany lazay le mpivarotra hoe sakay aubergine ho ny fiantso azy de marina tokoa hoe ny aubergine africaine moa zany de ty zany gasy na asino ohatra zany de ty masika tena masika raha novana bene izy mahafatiny zay de to ny vokatra eny an-tsaha moa zany reny Le aubergine ilaiko. mpitondratondra vokatra eny an-tsaha zany hoe za mamboly a sakay aubergine sakay aubergine fa de aubergine fa tsy aubergine le tena aubergine mbola kely mbola tsy niakatra mbola mbola tsy ampitaona anahagagana aubergine lasa hoe baranjely ny sakay voninkazo manko ny efa fetoko fa rehetra zany mbola vao namboleko avy tany amin'ny fiermada zany a nafinaritra fa tsy nahafapo tsara aloha le izy fa mahavariny anahy fotsiny tsy landimy la marron io toy izay tompoko ny vokatra Isika ny tsy miova. ety Antsika ny tsy miova mbola tsy landimilany. ary ny tena mahagravy an'ity zavatra ty mody sakay ny ao anatiny fa tena kay tena glasy ety ivelany a ary glasy kafe mihitsy le izy misy boaty anankiray zay ary moa zany fa mba tsy ampisy polémika de boatena glasy tena tsy tena ampiasainay foana hatramin'izao toy izy am'izay ny fahitsika Sady anetsikatsika kely bandy akama ao anatiny hoe iza le bandy de zanak'anabaviny zanak'anabaviny izy le bandy sy Liverpool kilao tatany akomory indray ny ele izy efa iny aloha zany efa vaovao hafa mety azo antaninanareo ihany a fa ny antanina moa ara-piasa fotsiny tsotro zao hoe mbola antanina ihany koa zany ny atao hoe ao anatin'ny resaka polisy zandary miaramila ao anatin'ny fitaraona filaminana fa le remise en contexte atao aloha satria zay no antony dia aloha de tohizana am'izay le izy ohatra le ahoana am'izay satria ny cas concret zany zao de misy hoe ny affectena nalefa tary raha ny tokony ho izy zany amin'ny cahier de charge tsaina amin'ny fomba hoe définition de fonction tsirairay zany tokony manaiky lasako zay ka mandika zay le hoe affecté taloha izy normal be fa zao lasa zao zany misy an'le hoe politique de redéploiement fanapariahana satria mivangongo amin'ny toerana anankiray ny fahaiza-manao sy ny olombelona de manjary tsy misitraka an'izay ny toerana hafa zay zany ny tena fototra ny politika ny famondrana toerana eo anivon'ny police pirenena misy ny exception qui confirme la règle ozy izy ny fitenenana noho ny antony maro samihafa fa alohan'ny anomezako ny fitenenana ny talehan'ny renseignement de tokony efa mba fomba fijery hafa koa zany ny ao amin'ny police pirenena fa tsisy an'izany affectation disciplinaire zany sasanangy samihafa zany miteniteny foana tsika rehefa miteny an'izany rehefa miresaka tsika hoe resaka disciplinaire de any amina resaka fanasaziana ny famondran-toerana tsy fanasaziana fa filana ny fahaiza-manaonao any amin'ny toerana anankiray
milanao fa izy io mantsy zavatra nylovana tany aloha tany elakotsina amin'ny zokobe tany aloha tany hoe soreo izy fa maditra de mba 80 taona théorina tonga de alefany mampikony nefa izy mikomitsy hoany de zay le tiako tenena effectivement nisy an'izay on reconnaît que nisy an'izay taloha fa tsika zao 80 taona théorina police-pirenena kosa de efa ao anatina resaka rafitra mipetrapetraka miezaka mametraka ny fenitra amin'ny fikirakirana maolona de ameko ny tale ngama tale sy renseignement ngama ny fitenena satria izy anisany noatra ny voateniteny tao anatin'le izy nefa ny tena marina ohatrany hoe inona kiny idirako eo ara hoe daoara misaotra anareo mpiaino amin'izao fotoana izao ary misaotra anareo mpampiatrano koa tsy de manana teny olona azaina lava inona ny antondianao tsy anazava koa hoe tsy hamaly zany fa anazava fotsiny ny ty resaka mandeha be ao anivon'ny police-pirenena ty voalohany tiako mariana aloha de ny famandran-toerana aloha tsy tokony hoe ho raisina ho zavatra ratsy foana fa misy fanatsarana ihany keo anatin'ny fifindran-toerana ny tiako lazaina amin'izay mantsy de ataoko amin'ny teny baikely ihany hoe lasa manjary ohatranpolice tompoka ataonay teny baiko normal be zany hoe lasa any amin'ny negativa foana zany ny fieritreretan'ny olona rehefa afindran-toerana izy nefa aminay zany tsy de izay loatra koa natao hoe famindran-toerana fa fifanakalozana traikefa ihany ko satria ao anatin'ny police-pirenena misy karazan'olona maro be famindram-pahaiza manao zay mihitsy misy karazan'olona maro be araka ny tenin'ny talian'ny kabinetra teo zany ao karazan'olona be dia be ao manam-pahaizana maro be da be ao kanefa matetika ao anatin'izay zavatra zay misy ireo efa tena ela loatra atao anatin'ny toerana anankiray de efa manjary ohatrany hoe mandeha fahazarana fotsiny sisany asa ohatrany hoe routine zany le asa satria efa zatra loatra ianao de tsy mitondra fivoarana ntsony ao anatin'le tontolon'ny asa ataony tontolon'ny asanao ntsony ohatra ao anatin'le direction anankiray zany ianao efa tsy mitondra zava-baovao ntsony nefa misy toerana anankiray zay ilananao any io fahaiza-manao anao io zay ny tena antony ihany koa anaovana ny affectation amin'izao fotoana anisan'ny direction anankiray zay voateniteny matetika ty soloko teny ety amin'izao fotoana satria ao anatin'ny direction zany no betsaka indrindra ny fifamindran-toerana amin'izao fotoana ny antony aloha de araka ny fivoarana misy eto amintsika zany hoe ilaina daholo zany soloana daholo tsy hoe soloana zany efa afindran-toerana rezay olona efa eritreretina hoe tsy havitan'le asa ntsony tsy hitondra fivoarana eo amin'le asa ntsony ohatra eo amin'ny taona zay ananan'le olona ohatra nefa le toerana mila miaritory mila matanjaka mila ohatran'izany ny olona ohatran'ireny zany reny zany ohatra zao afindran-toerana makaizy amin'ny be da be ny toerana azo asiana an'ireny ohatra hoe any amin'ny direction amin'ny secrétariat reny zany fitsonjovana an'le olona mihitsy zay le izy mantsy amin'ny ankapobeny raha vao miresaka hoe famindran-toerana le olona tsy tena famindran-toerana iasana hoe ao anatin'ny faritra anankiray loatra fa le makany amin'ny faritra hafa any le mampimenimena ny olo raha tsy diso hoe avy eto Antananarivo izy amin'ny faritra Analamanga tonga de lasa any amin'ny Sofia Verangale ty fa manino zay no afindrany zany kosa efa tena affectation disciplinaire ozy izy le olona hatramin'izao aloha hatramin'izao itenenako aminareo zao aloha mbola tsy nisy zay hoe tena hoe avy eto Antananarivo de alefa any mainty rano ratsy ohatra hoe niakatra conseil de discipline le olona na ohatr'izay fa mbola tsy nisy reny de azo tenenina hoe misy famindran-toerana hoe alefa any mainty rano ianao no nisy ditra kely teo nisy gafigafy teo fa raha resaka famindran-toerana lozany zay any mainty rano tena marina tsy te ho any mainty rano de avy any ary feviko aty zany famindrana olona meloka mba fitenenana fotsiny ohatra fa le findran-toerana eto amintsika anke zany de be de be zany le critera raisiny zay ny tena marina fa tsy hoe afindrafindra fotsiny le olo hoe tsy tiako raha anina de zao raha zavatra jerena zao misy olona efa niasa 5-10 taona 20 taona amin'ny toerana ray de mba afindra-toerana izy mba afaka mivoatra kokoa mijery raha tany amin'ny renseignement aminay izy azo afindra-toerana any amin'ny hafandray izy mba mahay PJ mba mahay police judiciaire zany mahafantatra commissaire tena mifindra etsy mifindra roa isaky ny roa telo taona izy tsy menimenina mihitsy izy satria zay le asa ozy izy ary zay no antony nanaovana azo lazaina hoe velirano tany am-piandohana nandraisana ty asa teo izy
commissaire akaiky ny teny izy de izany avy tary de aveo nifindra eto de aveo nifindra tatsy anana tasy de aveo fa mandeha foana satria nanontany ny vady aman-janany atsina de hoana vady aman-janako ary zareo manaraka anahy misy fotoana izy hoe tsy manaraka anahy izy fa tena aloha mieneny kely mandritra ny enimbolana sy herin-taona satria ny fianarany ankizy sao de tapaka fa de tena tonga de mifindra mihitsy le vady aman-janany rehefa aveo izany zavatra zany mantsy mahatonga anahy amin'ny teny de zao misy olona rehefa tafiditra ao anatin'ny atao hoe asa-panjakana ao anatin'ny asa-panjakana tsina ny asan'ny polisy pirenena de efa mieritreritra izy hoe efa milamina efa tafiditra ao anatin'ny tia ka noho izany tsy tokony etsiketsika intsony am'izay itiavako azy fa de eto tsy misy an'izany tsy mila zany promotion zavatra zany izy tsy mila zany affectation zany tsy mila zany fahazahoana traikefa zany fa de ny asa nataony tamin'ny voalohany ihany no etreretiny fa ino no ataony mandra-pivoahany tao anatin'ilay toeram-piasana ka izay zany no antony anisany hoe isorako anareo manome zao fanazavana zao satria mbola be de be indrindra fa ny olona ivelany mieritreritra fa rehefa misy famindran-toerana de resaka sazy zay mitsapako zany de zao hoe za zany nolazainy olona fa masika rehefa miteny an'izany sararahina nefa za tena masika nytiako tenenina hoe rigueur n'est pas méchanceté ny tiako aviana de zao hoe fa maninona no adino le fianianana natao isako manao recrutement tsika tale de manontany ianao zany tena tenao polisy ina ny itiavana anao polisy anompo ny fireneko ina raha alefany am'izay alefasana anao zany anao de mety anaizy eto Madagasikara de vononako andeha alonga amitsika mba samy iverina am'izay ny androatsika zay hoe nanao an'izay izy efa tamana be teny de lasa tsy te firenena tavamamba tsoniko zange Francis raha itenenao hoe raha za zao afaka mijoro vavolombelona fa mbola tsy nifidy ny toerana ny esako nandritra n'izay 20 taona zay ary le izy manirikiry indraindray le ty alefa ty ve za fa zay le izy tsy maka ny tsiron'le asan'ny polisy pirenena tsy mahay makafy ny asan'ny polisy pirenena matsiro ange ho asan'ny polisy pirenena betsaka neny teo nareo tsy mety aleo misandoka polisy satria sy teo polisy ka hoanareo ary le bolana hoe aleoko tsy misy zao polisy efa niova aleoko polisy zay fa enjana ihany aleoko transiste zay polisy fa nytiako aviana zany de zao hoe misy zavatra raiky tapisaka tokony ialana ary anentanako ny namaketo satria iresaka zany de ohatrany hoe iresaka atsika nefa ozy andohara tsy maintsy ho resahana le izy ho an'ny voaka malagasy tsy Madagasikara ngaza amin'ny elaka zany tsy Madagasikara zany nga zany andro izany tsy Madagasikara nga raha lasa amina toerana eritreretina fa hoe lavitra nefa tsika nanaika ary le izy koa misy polisy avy any koa tsy te hifindra ty tena marina zany nefa ny zareo nge mahatsapa ihany fa manahirana ny fanatanterahana ny asa rehefa miasa tanàna ozy izy tsika satria ny olona rehetrarehetra mahafantatra anao daholo de azadino fety Madagasikara tsika tout le monde connaît tout le monde ihany na fantatro ary zay efa nampianarina mihitsy azatesitra nareo rehefa miantso any anina riana zay tsika eto Madagasikara fa le izy tsy tsapandro zareo misy olona koa mampidipiditra zavatra ao anatin'ny lohany hoe ela ve le sy ela bogosy be ohatr'izao ela enforme be ohatr'izao de manina ela no ampidirina garage zay moa fa garage ahoana kay tsisy garage zany garage tsika anankiray mpanamboatra tomobile any raha tsy mipetraka mihitsy fa olona spécialiste daholo miasa ao ty misy polisy mpanamboatra koa manamboatra amin'ny lafiny rehetra tianao fa angatao zay tadavinao fa omena ianao amboarinay tsara ianao de verenantsika indray le am'le efa nisy zany le zavatra zany zao de mandeha le resaresaka samy hafa ny anankiroa ny any tiako resahana an'le izy hoe misy ny zavatra mitranga amina corporation hafa zay lasa hitrangan'le izy satria manjary misy nepotisme kely ao anatiny de tsapa misy zay zao mivavolombelona tanatin'ny fandaharana fa nisy resaka momba ny mpiasan'ny fahasalamana mialatsiny amin'ny samy sampandraraha fa misy mpiasan'ny fahasalamana de eny mihitsy tsy manaiky mandeha de rehefa tamin'ny fotoan'androny zany de tsy nandeha tokoa satria ny sasany ilaina de tsy nandeha de rehefa aveo de teto de nivangoko teto dolo nefa mila de nisy zany le cas zany zao de matetika mantsy rehefa miakatra ny tompona andraikitra zany indrindra fa tompona andraikitra amina sampandraram-panjakana délicat de nadio teny andaminy andavy sy tsy tompoko zay aloha zany vavolombelona zany zay raha malina melona loatra zay rehefa nanao dosy de eo am'izay ny anazavana le izy am'izay hoe ahoana sy aiza ho aiza zany le zava-mitranga zay de io zany misy fa de hoe
azavainany rehetra fa tsy hoe zay zany tonga eto tsy hoe amaly an'izay zavatra iny mbola averiko ihany fa hitondra fanazavana mihitsy zay a itoejavatra misy eo anatin'ny polisy pirenena io zany zavatra tokony efa io zany atao hoe politique d'état mihitsy hoe io famindra-toerana io zany fa io tsy ary tsy olona ray satria matetika tenena ianona tsy tiana de afindra toerana io zany araky ny teny teo de misy vaomera zany hoe fiarana zany io a fandiniana hoe kaparika mihitsy ny tiako tenenina eto fa tsisy olona fotsiny eto hoe afindra fotsiny ranona am'izao fotoana zany zany any fipatany mora de efa misy toerana anankiray anaovana entretien tsirairay ireo polisy tsirairay jerevana ny zavatra hainy ny tsirairay hoe sy tia no hainy ihany jerena fahaiza-manao fahaiza-manao rehetrarehetra de arakaraka iny am'izay no andefasana azy arakaraky ny misy toeram-piasana anankiray ary nisy an'izany mihitsy teto Madagasikara teto zay toeteneniko hoe aiza le izy fa arakaraky ny firesahana taminy natao entretien tsirairay avy ireo mpiasa efa tao de arakaraky iny entretien natao taminy iny no ametrahana ny toerana rehefa avy eo ianao ka tokony miakatrakatra ambony ianao ka tokony milatsaka no ity asanao ty kaiko de arakaraky iny koa ny karamany rehefa avy eo de misy nalahelo moa sasa mazava ho azy misy ny ala mihitsy rehefa tratran'izay satria nisy napidipidirina fahatany fotsiny le olona tao anatin'le toeram-piasana io sao de kosa misy intérêt manokana ao amin'le poste de miteraka azadriny fa rehefa manao fanovana de manotoana ny fipetrahan'ny olona tsara am'izay eritreretiny fa conforme zay la résistance au changement satria hita zao ohatra ny mahita n'ity gazety iny fa ohatra ny tsy temaly an'ity gazety ity ny antony tiako tenenina de zao hoe ty gazety ty mihitsy tsy tsara vakina le valeur mihitsy zany no mety hoe tsy takatry le olona nefa za zao mahita misy affectation tonga de promotion tonga zany de mahazo ahoana moa samy poste à responsabilité goavana be le olona fa mety tsy atao Tananarivo de ahoana moa zany vahoaka malagasy ange mila tsika ry polisy namako hoe zany hoe mety misy zavatra tsy ampy angamba zany ao aminay tsy ampy ve zany fifampiresahana nefa monsieur le ministre de manokatra varavarana foana ary raha le olona mitabatabata ohatra ny efa niresaka tamin'ny impiry fa ianareo ve zany maheno le olona miresaka atao amin'ny radio ty nao enonareo le akony zany fantatrareo le olona fantatrareo le olona miasa nge izy somaro vai ty feo lahy manaraka fa fantatro olo lehilahy Orange, l'opérateur des entreprises. Quelle que soit votre activité professionnelle, un commercial vous reçoit et vous oriente pour vous proposer les meilleures solutions Internet les plus adéquates à vos besoins. Venez découvrir notre offre Wi-Fiber Pro illimité à très haut débit. Rendez-vous dans les points de vente Orange à Nalakil, Smart Tansbat, un Passamadink ou Zuma Kurunjan pour de plus amples informations. Orange, toujours plus de solutions pour mes activités. Orange. Andramny Gino Icy zay zava-pisotro manalahita eta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Sohid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid batery matanjaka be mivarotra panneau solaire, skid solaire, batery ana fiara sy moto. Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid malaza be, tsara be, matanjaka be. Ah, tu vas l'arriver, Nene. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ces implants. Ah, c'est gentil, Dad. Waouh, des desserts glacés, des truffes comme je les adore, du pain d'épices, des cailles. Oui, c'est pour notre menu de fête. Il y aura du foie gras en entrée, des cailles farcies pour le plat, une bûche en dessert. Ah, maman m'a ramené quelque chose. Oui, ma chérie. Voici quelques friandises. Ouais. Dis donc, tu as fait le tour de la ville pour acheter tout ça? Mais non, tu sais bien que je fais toujours mes courses chez Leader Price. On y retrouve de bons produits au juste prix. Je suis heureuse que la période de fête arrive. La famille va bien se régaler. Price. Let's be on. Valombe fultona nyotra ve ianao? Nanindry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Atsao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a. Maimaimpona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus.
Bimray, miaramita no samy salama, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. En cette période de fête de fin d'année, passons moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps avec nos grands-parents. Passons moins de temps devant nos écrans et plus de temps tête à tête. Oh, c'est si gentil de vous joindre à nous. Pourquoi regarder le temps passer quand on peut se voir et se raconter des histoires instantanées ? Il est temps de se connecter pour de vrai, à la vie réelle de chacun. Remplissons nos contenus de vrais plats et partageons les choses que nous aimons autour d'un verre de coca frais parce que Noël est magique quand nous le partageons. Coca-Cola. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. It's beginning to look a lot like Christmas. Christmas miavaka aty amin'ny akortika, ahitanao fiainam-vitsokavana amin'ireo zavatra rehetra ilainao. Tongavatra aty amin'ny akortika raha te hampifaly ireo namana, na fianakaviana, na hisakafo amin'ny fotokorta, na koa hiala voly ao amin'ny parc milalao. Akortika, ilay toerana ho anao. Like Christmas. Toys in every store. Mba ho tena noely feno fahasambarana, mividiana entana manerana magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Isy fanentanana maro samihafa manerana ny magasin. Isy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune, ary ho avy ao Père Noël amin'ny faly ny ankizy. Ary mandraisana tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiny manova maimampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Miandindiny any amin'ny magazay. Cosmos dia mirary Christmas sambatra sy taom-baovao atsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fety be miaraka amin'ny Gino, araroty ny Gino Cola sy ny Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. 10,3 ariary monja. Avec le bon lait frais d'un tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Minana farilak amonano. Faloatra fa hihinana farilaka hono izy raha tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsilo saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao i farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilak. Farilak, mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja, Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Oh oh oh! Soyez gâtés chez Bricolante pour ce Noël! Jusqu'au 31 décembre, achetez la nouvelle gamme de peinture Iris disponible dans tous les magasins Bricolande. Pour les 3 plus grands achats, gagnez jusqu'à 120 kg de peinture en cadeau et un sac d'enduit de 10 kg offert pour un achat supérieur à 150 000 arrières en peinture Iris. Bricolante, on en veut encore plus! Ce n'est pas tout! Un bon d'achat de 15% sur tout le magasin pour tout achat ou rayon outillage et jardinage. Offre soumise à condition. Bricolande, tout pour l'habitat.
Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ny resaka momba ny famendran-toerana eo anivon'ny polisy-pirenena no resantsika teo a. Tsy voatery resaka an'izay koa nefa ianareo fa afaka miresaka zavatra hafa satria tafiditra ao anatin'ilay fotoana iantsoanareo amin'ny telefona zao. Afaka mijoro vavolombelona eto, zay te hijoro vavolombelona fa tsy olana mihitsiny a. Rehefa tsy manohitohina fahalalahana sy tsy manompa olona tsy miteny ratsy nareo dia afaka miantso foana aloha. Rehefa tsy milaza le karatra mahazo koa fa misy indraindray olona tonga dia manendrikendrika fotsiny zao dia tonga dia efa vonombonina na manay atsy anapaka le izy ary numéro telefona rehefa afeninareo dia tsy raisina mihitsy ny antso ataonareo. Ka dia miala tsiny tompoko fa misy fepetrany ny fidirana mivantana amin'ny telefona eto amin'ity radio ity. Ny orana mba nitsahatra omaly tsy nisy fa ny fahatapahany jiro dia misy foana. Mangataka ny fanjakana mba hitoraka sira avy ety ambany aloha dia amin'ny premier indray zay vao zay vao mba asiana orana. Ny fivezivezen'ny ambulansy no ahafahana mahafantatra fa tena mirongatra le aretina satria tena maneno ny ambulansy makary, maneno ny ambulansy makaty. Ary ao anatin'ny ora iray dia enonao amin'ny toerana anankiray ianao mijanona farafahakeliny ianao maheno ambulansy 10 ao amin'ny toerana anankiray tsy mihetsika eto Antananarivo eto ity fiteneny io. Noho izany mila mitandrina tsika rehetrarehetra efa miainga koa zao ny 3e dose. Allô? Miaraba anareo. Miaraba anao. Miaraba amin'ny Francis fa zay vao reoko tao amin'ny tena zany raha ty mba heronao foana fa za tsy afaka miresakako. Ay, amin'ny toerana andreny polisy-pirenena ireny fa papanay samy polisy talofa efa maty. Ny alefa izy taty Antananarivo. Lany fa tsy izy ve le mifohan'le moto nandalo teo? Tanday amin'ny teraka. Tena alefa ndray doberina taty Antananarivo dia teo. Ka io efa nanaiky ianao zany. Nanaiky ianao ary marina mihitsy fa zay ny tena asana polisy. Izy aveta voatany fa dia mandelisy mandelisy. Ka tamin'izany ke tamin'ny andro fanjanakany aloha. Tena marina zany. Ka neniova le izy. Tsara fa zany ke teraka tamin'ny 1941 tamin'ny fianaratroa. Ay ve zokony Johnny Hallyday roa taona? Zany. Malaza marina aminareo le anabaviko mbola miaraka amin'ity zao teraka tamin'ny 1939. Ay zokony dadanay telo taona. Rehetra mena zany rehetra miaraka rehetra. 25 izy zany. Dia marenareo momba an'io amako dia veto fa aloha atrondreo azy. Ianao zany fijoroana vavolombelona dia efa zay. Atafa mijoro vavolombelona fa tafa minio. Nasana polisy dia zany. Sady tsara hono izy io. Tsara mihitsy. Misaotranao e. Zay aloha samy tsara e. Mankasitraka indrindra tompoko. Fa le teny Francis mako mampilebele. Allo tsy ministre zay polisy. Allo Francis zay polisy. Zay hoe allo Francis zay polisy. Sady manontany tsy tokony ohatrin'ny rehetra zany tsy tokony manana droit andaha famindran-toerana ny polisy-pirenena ve zay ve zany ny fandehan'ny commissaire? Baiko ny décision d'affectation ary nanomboka tamin'ny roa taona lasa zany tsy misy intsony mihitsy ny famindran-toerana ka tsy misy décision d'affectation tsy misy an'le taloha nisy ka vavako ny décision misy an'izany re taloha. Fa amin'izao zany tsy maintsy misy décision d'affectation dia mazava tsara dia satria resaka olona ny resahana fikarakarana maha-olona mandainga kosa ianareo namako raha ohatra ka nisy olana manokana nakasika anareo ka nanidy varavarana ny tompon'andraikitra eo amin'ny polisy-pirenena fa efa misy ny voamera mijery ny famindran-toerana misy ny voamera rehefa vao manadiady raha misy ny fitaraina nataonareo. Allô. 1, 2, 3. Miaraba zoky. Le 34 aloha nalazainareo teo tsy mandeha fa 34 ty atsoko 33.
maninona le façon zay ahoana ny corruption ambalambe mety ve raha misera mba tsy mitohaka micro ianao am'le miresaka tena resaka zavatra lavabe amin'ny radio fa tena mampalahelo misy tena hitam-baso zany hitam-baso ary efa nanampina tao amin'ny ministère tenenosy ka misy fanamarina kely ary fahaventa be le fandehan'ny corruption an-dalambe ao Antananarivo fa za Betsilabe ny engaziko amin'ny zareo zany mba tsy esahana lavabe eto fa mba mena kely ny dirikabo ty numéro ty de alao zay sy dirikabo mba hiresaka mangingina fa mihoatra ny mety tena hoe tsisy tafahoatra ny corruption ataon'ny polisy eny an-dalana mety any aloha zay zao izy zao nazava tsara indray zay fomba anaovany azy zay mety any zay nantony am'le radio mikasotsoka be le teo be anao zay vao tsaratsara ny corruption zany hoe ny fangalana vola eny an-dalana de mihoatra tena mihoatra loatra ataon'ny polisy pirenena fa nga misy tena tonony izy io ny fitantarana tsy tantara eto amin'ny radio fa raha mety za Betsilabe mipetraka fa raha mety mba omena kely ny dirikabo numéro koa de aloha zay sy dirikabo miresaka fa tena misy zavatra tsy takatry ny saitsika ataon'ny polisy pirenena zany ary masoko ny mahita ny camerako nonony aza la fa tena gaga mihitsy ao Antananarivo Antananarivo de efa misy fandraisana mbaikitra ihany misy mianina kely tao amin'ny tao amin'ina moa izy tao amin'ny ministère tenenosy fa ho za hoe tsy misy forofo fa zao de zao tsika hoa de afaka midina souterrain raha ohatra ka ty hijery mareo zay mba zafangatahako hoe omeo kely ny dirikabo ny numéro koa fa tokony resaka omena azy numéro anao de omaly aloha zany aloha maly anao maina ny andro ary nanararoatra ny olona somary niakandrefana kely ny tena nijerijery amin'iny rehefa Antananarivo iny fa manararoatra manetsa ny olona amin'ny merci tosky ny amin'ny fany mahagaga maninona misy rano miandrona be pitatafika feno rano be efa mandefa rano itsinanana Antananarivo raban'ny commissaire anankiroa ihany koa tonga soa anatin'ny rivotra makasika ny polisy pirenena makasika ny polisy pirenena marina ny leranamana teo aloha hoe tena to de mahitsy hoe misy tena mangalatra ny any am-posony voahoakankolaka ny polisy raha mba mety raha mise aza mitohaka be loatra n'le micro eny hoe azafady hoe misy ok Francis misy hoa ny polisy pirenena mangalatra kolaka ny any am-posiny vahoaka madinika de tena hoe tena tsy mba misy le jurisprudence raha mitaraina ary ianao hoe ohatroatra zao fa tena misy koa moa zany tsy mazaka karaty surtout le teo bare kely reny mety chef be izy fa tsy mendrika atao polisy tena marina misy any nidirany zala ao anatiny io anaovana tsindry ho an'ny mpiarabelona aminy nefa tena nisany hoe nefa tsy fantany hoe vahoaka ny mandokarama tena betsaka amin'ny polisy any surtout misisika eto ampovoantany daholo le polisy magaka fieny eraky ny arabe manao PR atao madinika kolokoloara kely iny sady le moto ny tena atao ana nefa raha vao katikatira tsy sakanana de misisika eto ampovoantanana manao PR de maka 5,000 5,000 roa alina fa tsy mba lefa soany andro ihany mihitsy andreo talea lefa soany andro ihany reo mpanao PR za aloha makasitaka le affectation de fasoany reo de aloha le avandray de faso maka raty ka izy misy misisika magnino fa tamy agny ro andefasana olo raty eo dorano fotsiny moa lara-pamena ny zalala vo maraina be amin'ny 10 efa misy de barety manakany eo am'le sensinika miakatra makany amin'ny 10 Francis ianao le raha ifo amin'ny 10 maraina ve ianao de nitsifany amin'ny alera maro aloha to de manisy pakety amin'ny resity de io de vatapahany zala mampalay io aloha ialako tsina mitika ny reka
izahay baka atimo agny ka ataonareo ohatsy hamindranareo olo raty aminareo atoy lafa misy olo mahery loha zany areo atoy le alefa areo aminay agny ka atao an'izao ty amy ay androy agny ty olo soa ro alefaso agny ka ty olo raty alefaso aminareo atoy Te andray kely Francis iny moa zany efa antsoava ataonay atao amin'ny police pirenena ny fiara-miasa rehefa mahita tranga ohatry reny ianareo dia atsony inspection générale amin'ny police nationale ataoko hoe eo amin'io fotoana io nareo nety taminareo le namey an'le 5000 satria maika ianareo fa dénonceo foana fa abus d'autorité zany dénonceo aza matahotra zany kolikoly aby fiteny zany zany fa nareo tapahefana salama tompoko miarahaba tompoko miarahaba tompoko iaza fa indrindra tompoko nanandray fitaranana mahakasika an'le gendarme za raha tsy de mividiatra fitandrina filaminana misy tonga mampalahelo tompoko any amin'ny faritra Fianaratsoa districtana Votrafeno fa ny gendarme indray dia manao tsindry azo lena satria nisy resaka doro-tanety dia ny tompon'ilay tanety ny tompon'ilay ala no nitoriana tany amin'ny gendarme dia rangahy be 20 taona no ataony zareo tsindry azo lena fa andoha anjara vola 5,3 ariary dia ny tena mampalahelo amin'ilay izy dia irearean'ilay gendarme mihitsy n'ilay vola laina any amin'ilay rangahy fa hoe anaovany fety sy anasarany vady aman-janany dia mba hoe mitady torohevitra tompoko inona ny zavatra tokony ataonay fa tena mampalahelo le trangan-javatra ka polisy le resaka ato zao ka inona kiny idirany moa zany zao le zany alefaso foana le taraina aloha zany fa mihaino ny tompona andraikitra ny numéro anseka efa miparitaka ny anaty Facebook za zao dia iverina hianatra ilomano ndray io zao satria dia tena hitako fa mahavontsy ny fahaiza milomano ka ny ao amin'ny polisy sao dia mieritreritra koa isika fa mpitsoka sy filesy mpanao polisy de la route daholo le atao hoe polisy misy polisy afaka misy polisy mpanamboatra automobile mécanicien misy polisy informaticien misy polisy mahay mikabary ary mpampianatra mikabary misy polisy zany zavatra rehetra io zany ka noho izany aza dia mieritreritra hoe le mpitsoka sy filesy le manao polisy de la route ihany io afindrafindra toerana io fa misy olo lafa mifindra toerana ihany koa ary misy tompona andraikitra ambony ao amin'ny polisy mifindra toerana misy tompona andraikitra ambany mifindra toerana itiko azavaina zany aloha ohatra zany le hoe nenteneny teo hoe afindrahoany andro ihany ny olana ange dia izao hoe iresaka fitsaram-bahoaka le polisy pirenena nanao zavatra tsy manjary tao amin'ny toerana anankiray iarovana ny ainy iarovana ny polisy pirenena satria mety andorotra ny olona dia normal ange raha asorona tao izy ianao zao salama tompoko aza mihaino radio kosa aloha mahita zavatra ohatran'izao hoe ilaina misy ny polisy mivoaka maraina miasa amin'ny telo maraina amin'ny efatra maraina iny satria besaka ny fanendaka sy ny fangaro posy fa tsy hoe mivoaka ny polisy hoe akadimarivo na akadimanjato na akarivo fa tsy zakatsika no miaina tsisy polisy zany zakatsika ve no miaina tsisy polisy fa maninona ny fanjakany eto ambony tany no mamorona polisy daholo ohatrany tsisy nyresaka hoe tsisy polisy teo ramose zany tsy zakatsika vahoaka ny miaina tsisy polisy fa izy kosa nefa za mahita zavatra ohatr'izao hoe ho anareo mpitatana ao amin'ny polisy pirenena anareo mpitatana ambony moa zany ny polisy madinika manko le io mitaraina io le ripo hoe izahay madinika foana ny tsindrina afindra asa afindra roa nefa zareo zany mety mahita olona amin'ny poste anankiray sy mifindra 20 taona ao amin'ny poste anankiray ihany sy mifindra marary ny folo le bandikely raha ohatra hoe izy ihany fatako in'ilay misy tsy mifindra Alexis fantatry satra tompoko makasitraka tompoko iny fomba fijery avy aty ivelany zay le ohatra andresana aloha zany tsina satria Madagasikara 80 taona zay tena nisy mihitsy iokitranotrano amina resaka affectation ny resaka delidinise kely amina resaka décision ny ambony ny avanay sixième étage azo atao ve efa resy makatsy azo atao ve ny mangataka hoe ho affectena zany zay mihitsana zay zao zay le saika tiako azavana le tapaka teo misy angeny misy ihany koa ny fangatanao no ny antony manokana aminao eny tompoko salama tompoko mandrindra tompoko rivotra ihany io misy zavatra fomba tiana ioresana saika inona ny tokony ataonay any fianarasona ny tena le madama tiano aloha teo ihany misy nandoro ala zany nandoro tanety ay dia moa zany zandarma zany miasany dia amay zany reo aly reo rehefa amay zany ny ala dia misy ololasa mitory an'le mpandoro ala rehefa mitory zany dia le zandarma tany ndray zany no ohatrany hoe nakavola tany amin'le olona tompon'le ala allo
De le nametana fitoriana zany no naka vola ndraika ty am'le olona tompon'le alamay de nefa zany le ambanivohitra be de tsy hitan'le tompon'le ala zany zay atao hoe inona no atao nefa miala anay rehefa may a de re zany hoe inona zany no tokony ataon'ireo olona reo takan'izay zavatra zay manoloanan'le fanjakana zany sao de misy tazonareo miena zany somary manahirana ihany mantsy mihaino le zavatra tantarainareo satria feo an-dakiloso tokana voalohany hafahafa be aminay mpieno misolotena mpieno io no maheno hoe mainy tanetiny olona anankiray de mametraka fitoriana any amin'ny gendarme izy de izy indray nangalana vola sazy zany dikan'izay zavatra zay i zavatra tsy mazava ao zany misy zavatra afeninareo mpiresaka ihany koa tsy avoakanareo eto amin'ny radio ka noho zany sarotra aminay ny amoaka ny hevitra Allô, salama tompoko. Eno mitorindray ve no angalana vola ve? Saika amin'ny tany fotsiny azafady. Tany fotsy? Any polisy manao tenue de co mba maitsomaitso reny ve ohatrany hoe tsy mahazo misakana nefa reny tena mpisakana eny amin'ny arabe a. Mba antanina kely le izy. Inona zany ny tenue tokony anakanan'ny polisy? Zay ny tianao tenenina. Zay ale hoe teny le manao tenue vert zany tokony tsy hoe mahazo misakana o. Misakana zala. Aleo fa amaly avy hatrany mihitsy ny tompona andraiky ty. Ny polis-pirenena any amin'izay toerana hitanareo azy dia manana mission mazava tsara. Fa tsy anjarantsika amin'ny teny afaka mitsakana anao tsy afaka misakana. Ao anatin'ny code de procédure pénale dia mazava mihitsy fa na aiza toerana misy polis-pirenena anankiray mahita trangana fandikan-dalàna dia tsy maintsy mandray andraikitra. Tsy afaka. Raha za zany zao mahita dia tsy maintsy m'interpeller fa miantso ny service zay tompona andraikitra voalohany hoe nisy nanao an'izao. Ka ny akanjonay misy code izy ireny. Tsy teneniko satria ny antony dia zao misy message tianay ampitaina amin'ireny akanjo anaovanay ireny. Ireo zao mahita an'le izy dia manao FRS reny zao? Reny zany le unité spéciale d'intervention. Eny amin'ny FIP reny. Des forces d'intervention. Ny olom-pirenena tsirairay avy rehefa mahita trangana fandikan-dalàna dia tokony samy mandray andraikitra daholo na polisy na zandary na sivily na mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina ianao na iza rehefa mahatsiaro tena fa olom-pirenena ianao indrindra fa ho anay zay efa avy nanao SN dia tsy maintsy mandray andraikitra foana ianao amin'ny anjara tandrifinao mazava ho azy fa tsy sandoka ny asan'ny hafa ianao ka hoe ianao olon-tsotra indray ndeha mitondra menoty indray tompoko ty zany mba misy kely remarque zany mba hitanay ety an-tanana ity. Izy io? Ona tompoko. Ety Feno Rivo. Misy zavatra mahagaga zany dia misy polisy mandehandeha mitondra grenady miaraka amin'ny basy miaraka amin'ny chaîne mandehandeha ety an-tanana ity zany izy mipetraka ety any. Tena grenady tena izy mandehandeha. Anao apetapetana amin'ny akanjony zany dia mandehandeha tena sivile tsy haiko aloha inona ihany zany. Izy polisy. Dia ny problème zany ohatrany hoe manontany tena ihany zany tena hoe tena izy mihitsy. Dia ny tena problème zany dia zao hoe ety amin'ity toerana ity dia tena ny ankabeazan'ny olona ety zany dia polisy daholo rehefa tovolahy. Kanefa mifandre-pahalemana goragora. Dia tena tiana mihitsy zany misy le hoe alao misy mifambaratoerana satria zao misy mifirehariana sanatria avy mitazana tsy hoe mialana be fianonana amin'ny tena fa misy polisy voaingana manana sprinter nefa misy ny polisy efa commissaire tsy manana nalinana fa miasa mifo dia ilaina misy ilay zany dia ilaina fanarahamaso fampisekana rendrina. Io zany hoe voaingana izy amin'ny polisy dia be ny olona mahalala zany ety an-tanana ity. Ohatrany hoe lasa frehariana le izy ohatrany hoe marina mihitsy le ten'ilay olona hoe nidirana polisy ohatrany hoe lasa nisindriana olona zany le izy. Dia misaotinareo dia mirary fehitsambotsavantsika rehetra. Misaotra anao madama ary ombako manana zay ny teninao zany satria tsy hainao rery manao fanamariana an'io fa maromaro.
zany zavatra zany moa zany karazana hoe tongo bakivaky sady marary Tsy mahazo mahamenatra manana sprinter amin'ny polisy. hitanao zany nefa zany izy nga ino hitanao zany ny zavatra tenen'le raha matoteo nge vo vetivety izy ny polisy de fa nazo sprinter sahady zao ny tiako ambara avy aiza moa reo olona reo voalasa polisy misy commissaire fela be ohatranao zao tsy manana ninina kory anao satria tonga polisy any nefa tsy mahay mihetsika tsy mitovy ny idéal amin'ny fiainany ny anazy mety zay ary avy aiza moa izy nge mety alohana polisy anazy mety efa misy zavatra nataony tany de efa maninona moa zany no tonga de hoe ho tsara itsika hoe mety nanao dahalo niva fo da ohatry an'izany mety dahalo niva fo satria vao herintaona ve izy de nana sprinter ohatra kosa avy eo ny anabavy mipetraka any an-dafy afaka nandeva sprinter ao anazy ve de ataontsika an'izany kosa izy fa kosa mena le raha matoteo manko tokony mba crafter no vidiny fa kosa ty zavatra tena tiako antitra terina rehefa hitatsika fa loha le olona fotaka tsy misy ilana azy de manina kay tsy teneniny teneno izy zao miteny mitondra grenady fa manina tsy teneniny zay ny olana kely aloha zany ny olana kely kosa nefa aloha zay fantatry ny fiarahamonina ary tsika indrindra ty avoatany manana ahotra hoe sao de tratran'ny représailles misy kosa aloha zay kompreniavana ny olona ihany azavaina le izy enao raha manome vaovatra amin'ny telefonanay ianao de amenao ny toerana mazava le mba voamarika moa izy ny telefona teo efa tsy tehiteny ny toerana misy azy izy ety aminay aty ozy izy de ratsy nanontany hoe aiza de manjary olana kely izy manjary tsy afaka manao intervention izahay za kosa ny aloha raha miantso anay ianareo tsy fantatro tale ny anazy mantsy ny asany ao anatin'ny renseignement izy nefa tokony ho atsonareo mihitsy amin'izany renseignement rehetrarehetra zany fa apetrao numéro anao tale fa zay nge ho any ilainay i telefone io maneny foana raisiko foana io ohatran'izany koa ny enandray mato-ministra ny enatao tale général ny tale rehetrarehetra maka numéro anao any tsika be misy fitaranana vetivety fotsiny commissaire hoe mba jerehono ny polisy eo an-dranomena fa na manao faute ny taxi be na tsy manao faute vao tapaka foana ojerena ianareo an-dranomena ojerehono misy an'izay zavatra zany fa ataontsika mihitsy fanadiadiana zao nefany vao tamin'ny herinandro zay zao le tranga de rehefa aveo zay manao fanadiadiana de raha misy mampomely le zavatra ao anatin'le fanadiadiana de aza tezitra satria ke zao hoe matetika koa ny olona zany rehefa miteny de le zavatra mety aminy matetika koa le polisy rehefa miteny de le zavatra mety aminy fa tsy tena le zavatra rehetrarehetra zany no mitranga ka miteny anao teo hoe raha mangataka afindra toerana ave ny polisy pirenena ray de azo atao tena azo atao mihitsiny zany pour convenance personnelle moa ny tenenanay anazy fa kosa rehefa jerena hoe ilainy tale kosa ny fijanonany ao de mijanonao izy pour nécessité de service fa tsy misy zavatra hoe tena tonga de ohatra ny eritreretiny zareo zany hoe tsy mihevitra mihitsy ny maha olona le mpitantana ny polisy pirenena tena mihevitra izy misy natao hoe décision d'affectation misy natao hoe annulation de décision d'affectation efa natao zany le izy de no ny antony de ny annulé nandray le izy rehefa averina indray de annulation de l'annulation de décision annulation de l'annulation ndray rehefa zao nge ndraindray koa zany tsika malagasy manao an'izao fomba fijery zao hoe tsy miteny mihitsy le zavatra tena manana ny olanao ianao de mivoaka ara le décision d'affectation ohatra rehefa mivoaka le décision d'affectation zay ianao vao miteny hoe manana problème rehefa tonga manantona ny lehibe any izy de eo am'izay zay voagaga hoe aiva zany ny problème ty olo ty zany de ohatra zany hoe manaraka fitsabony izy problème zay tsy de misy idirany amin'le asa loatra izy fa amin'ny fiainana manokana izy manokana de nefa iny tena jerena iny maha olona iny de jerena le izy de rehefa aveo de adinian'le foana ty zany tokony foanana ity famindrateuran'ity fa asoronao am'le service izy fa ao atao amin'ny service eto an-Tananarivo ihany izy ny apetraka mba ahafahany manao ny aso dokam-barotra ny ahitantsika de za feky te any amin'ny fanamboarana kafe Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca hitanao ny toerana rehetra. Visca entina sy ny manodidina.
Tianao selfie amintsikanao fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay. Vao mitsiky fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manalahitahita vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Zoïde, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoïde, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoïde, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoïde, malaza be, tsara be, matanjaka be. Salut l'ami! À me voir comme ça, on pourrait croire que je suis un pro de la construction. Pourtant, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais en passant chez Sanifère, j'ai été si bien conseillé que j'ai l'impression d'être devenu un vrai pro. Plus besoin de chercher ailleurs. Chez Sanifère, le choix est vaste et nos produits sont tellement diversifiés. Pas toujours évident de choisir le produit le mieux adapté à ses projets de construction ou de rénovation. C'est pourquoi nos vendeurs métiers sont là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet et quel que soit votre budget. Que vous soyez professionnel ou particulier, venez chez Sanifère. Nous avons un vrai savoir-faire. Commandez aussi sur www.sanifère.mg. Sanifère, le meilleur. Andao ifety miaraka amin'ny Itel Christmas. Mandritry ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makane sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas sy farantaona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany. Ao aloha pika anao. Saotra kia. Dessert glacé. Misy truffe chocolat. Le tena tiako. Misy pain d'épices. De papelika koa. Sakafosika amin'ity fety ty daholo reo. Foie gras, papelika farci, de bûche dessert. Nen, aza nana. Reto ny vomboandry. Fa nandeha mitety-tsela mihitsy zany ianao nividy an'ireo. Tonga dia tao amin'ny leader price daholo reo. Ohatran'ny mahazatra. Ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety. Surprise. Mety bien. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra saky ny avory amin'izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatran'ny kanalan-driatany. Izany hoe raha ny amin'ny toerana voatokana izany isika ny manary fako. Dia mba ho azy ny olana, miasa ny kanaly, velomy maritondra rano, dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanaly. Mba ho tena noely feno fahasambarana, mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Isy fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magasin. Isy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune ary ho avy ao Père Noël amin'ny falin'ny ankizy. Ary mandraisana tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiana manova maimampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindinany amin'ny magazay. Cosmos dia mirary Christmas sambatra sy taom-baovao antsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Manimanitra fety hatramin'ny 3 Desambra mividiana loko iris peinture d'exception eny amin'ny magasin bricolande rehetra sao dia ianao no isan'ny telim-pividy iris betsaka indrindra ka isitraka ny cadeau hatramin'ny 20 kilaona loko be zao ho anareo mividy peinture iris mihoatra ny 5 ariary dia mahazo enduit full kilao be zao ampio bricolande tsy izany ihany fa izy bande achat 10 isan-jato koa raha mividy entanao amin'ny rayon jardin et outillage totra misy fepetra bricolande. Tout pour l'habitat. Tana Garden, food court vaovao ny avance center Beorirk. Raha mitady sakafo atoandro na rehefa avy ny atseny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely, tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra samy manana ny tsirony sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay food court Tana Garden. Ao amin'ny rooftop avance center, kaly mandamina be, toerana amin'ilay be.
andeha hanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azahoako fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankohonako. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny sivy maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ty misy agenda kely aloha zany ariva azadino ao amin'ny hôtel Le Glacier manomboka amin'ny ariva ny Stefania 10 000 ariary ny fidirana ao amin'ny Glacier. Fidiranao amin'ilay izy fa tsy fidirana amin'ny Stefania. Ampitaina aloha zany Stefania satria mbola eo nareo tsisy musicien mahaliana foana moa zany raha afaka apisy nareo mbola miverina ohatrany mahazatra ihany. Ny fiarahan'le force anankitelo miara-miasa mihitsy dia indraindray hitanareo misy eo ampijerena ivelona ny olona indraindray sao dia misy mifampijabajabaka amina juridiction samihafa polisy gendarme miaramila io amina resaka intervention amina zavatra sasany. Polisy gendarme fahitan'le olona tsotra tonga dia varesahana zany ohatra eny miaramila tafika zao dia indraindray gendarme no miditra anaty juridiction na polisy décision tsika eto Madagasikara tena manana fomba fiasa hafa mihitsy ny izay mahavariana ny olona dia io fitambarana io force anankitelo io. Ny olona manontany tena ino moa ny idiran'ny miaramila amin'io miaramila responsable mitafika tompona andraikitra manokana amin'ny filaminana anatiny sécurité intérieure. Ao anatin'ny filaminana anatiny io no misy ny filaminam-bahoaka sécurité publique. Zany hoe na de loin de près tafika tafiditra amin'io foana. Dia ny tiako lazaina zany misy fiara-miasa manokana satria tsy mitovy ny capacité amin'ny resaka engagement na force. Tsy mitovy ny formation nanaovana le ino moa fitandrona amin'ny filaminana. Unité nisy teo hoe fampijabaka. Zany hoe façon de voir ny tiako azavaina zany hoe misy compétence territoriale hoe aiza zany ny faritra ahafahana miasa. Amin'ny ankapobeny zany dia amin'ny polisim-pirenena tanan-dehibe. Nefa tsika mahita misy tobina gendarmerie eny amin'ireny tanan-dehibe ireny. Tsara ilay izy satria afaka misafidy ny olona hoe ho any amin'ny polisy izy sa ho any amin'ny gendarme. Andorany fotsy tena ohatra kakemy zany mihitsy. Tsara, tena tsara. Misy polisy ao Tanjombato misy gendarme andorany fotsy. Fa rehefa fomba fiasanay zany ny anjareo somary any ivelan'ny tanàna extramuros zany any ambanivohitra kokoa ary ahitanareo ndreo karazana brigady poste ny gendarmerie pirenena. Izany anefa tsy midika hoe tsy afaka miasa eto tanàna izy na izahay tsy afaka miasa any fa rehefa any amin'ny toerana isiny ny fikarohan-dalàna dia mazava ny voalazany code de procédure pénale hoe izao ny fepetra tsy maintsy ataonareo. Raha i commissariat ana Mesoto Tananarivo tsy maintsy andeha hisambotr'olona ny Kalamavony ohatra dia efa misy paika takiny lalàna tsy maintsy arahanay mahakasika an'izay. Zay zany le izy. Za zany aloha mahita hoe misy fiarahana miasa bebe kokoa amin'izao fotoana izao. Na ny resaka fifanankalozam-baovao échange de renseignement na ny resaka fikarohan'olona satria misy olona karohanay hitan'ny zareo dia miteny hoe hitanay eo dia atero ty hitanay eo dia aterina any amin'ny zareo misy zany izay fiara-miasa ary raha ho an'ny ministèren'ny filaminam-bahoaka manokana dia niteboka fahafito amin'ny axe stratégique an'Andriamatoa ministra dia hoe ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny olona rehetra misehatra ao anatin'ny fitandrona ny filaminana. Zay zany le izy fa tsy mifanitsaka zany io hoe mety hitentsika hoe fifaninanana masina tsy tena izay le izy fa hoe miara-miasa mba ahazoana an'le tanjona hoe fametrahana filaminana maharitra. Mijoro mizara mifankatia. Zay mihitsy tsy haiko zay hoe ACP zany amité cohésion partage. Atsy zany atsy anaty zany fa tsy teneny eto. Izy mantsy mahatonga le fanontaniana ohatra zay mantsy ohatra ny sady mamaly an'le olona ihany azy zany hoe raha misy zao ohatra anankiray mpamakitrano teto Antananarivo renivohitra polisy miandraikitra azy aloha zany zay lasa bandy mpamakitrano io lasa nitsokana akany ambanivohitra lasa mivadika lasa dalo izy dia tsy hisambotra tsony hoe zany le polisy fa lasa dalo le olona fa tokony anjarany dasy le tafika indray misambotra azy ihany zany fa tsy hiditra tsony ny polisy tsy maintsy misy fanenjehan'ny polisy ihany any dia miara-miasa izy amin'le dasy any amin'ilay vondro tafika any sambotra azy hoe sambory fa ty bandy iny olon-dratsy mihitsy ne nareo nga hoe anjorobe ny raisina ohatra fanahita an'ireny video recherche reny izay mandeha amin'ny Facebook moa zany satria tsika izao mikirakira an'ireny dia mazava ho azy izay mahita anazy piremako na nareo ara mahita azy ange dia afaka amin'ny antso hoe aty le olona cybercriminalité fa na izanaty zany ao anatin'ilay ankatoko ny fety isika izao raha ampitso no mifarana ity taona ity
ary dia misy reo olona zay nisafidiny hoe zay raha ngatsy anao réveillon raha pitso fa androany anay nao taonay réveillon tsy réveillon loatra koa aza fa hoe manala azy anisan'izany ry dia mondra sy ny tariny zareo ny organisé Francis Turbo androany ery mizarazarao ery Matobery misy an'ilay école vétérinaire maninona iny le izy eo amin'ny rond-point ny lycée français io rond-point io de mivily miakavanana raha avy ety vily miakavanana de mandalo an'ilay école vétérinaire tsaitsaiko io de akavian'io eo ampitany eo misy hoe zarazarao tsofoka amina couloir eo zarazarao zaridaina n'olona le izy any navadika eo lasa restaurant efa heritaona no nisiny io zavatra io hoy ilay bandy lay nesaka tamiko fa zay gaga sy talanjona fa kay bandy fantatro ny gérant ao kay ary dia ankalamanjana lay fety atao ao satria misy mamitany zay koa ny olo fangazo atao le amorolo ankalamanjana le izy kay ankalamanjana izy fa chapiteau daholo ny tokotany eo fa iny scène de eo andavarangana zany hoe rehefa avy ny oro nareo lena fa za tsy lena manomboka amin'ny fito ora riva androany Francis Turbo ao angamba mety hibabantoerana kely ihany ny hira satria iaraka amin'ny musicien koa mpitendry clavier eo de sady mihira manalanala azy mazava ho azy mpanao atsika namono tena iny tsy maintsy atomboana sy atao zay afapo anareo rehetrarehetra zay tonga ao misy piscine ao mitondra maillot de bain eo am'le toeranao misy piscine kelikely milay tara misy piscine privé zarazarao sady mianara milomano manomboka zao fa mahavelona io folo point dikany mahavelona vetivety commissaire alohan'ny amakiko an'ity mahakasika ny alohan'ny tenenako mahakasika ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona ianao anatin'ny tompony andraikitry ny le service de renseignement na le asa fitsikilovana koa ngamba zany rehetra zany tsy mitsikilo tsy mitsikilo akoa fanangom-baovao fa miparitaka ny cocaïne héroïne za mahafantatra ankizy be dibe feno tsindrotsindrona ny vatany aiza ho aizy tsika amin'io resaka io fa tena ratsiny ady misotranao nandehan'le information zany zay tena efa eo am-panaovana deko fahita le raha zay tena vao zao mihitsy vao maheno an'izany ny paikady mihitsy zany zay am'izao fotoana zao satria hita tokoa izy reny fa na eny amin'ny toeram-pianarana ara de efa ahitana an'izy io ka ny tena paikady apetrakay zao miaraka amin'ny direction tompona andraikitra mivatana ny stupéfiant zany miaraka amin'ny direction de renseignement zay efa miara-miasa amin'io anenjehana an'io tanteraka efa hitanareo ihany angamba misy vokatra ihany nefa raha tena izy tsy maintsy tokony le tena any am-potony mihitsy no jerena ary efa eo am-pikarakarana an'izay mihitsy zay am'izao fotoana zao any Colombie io satria eto amintsika zany efa tena tsy toerana ray ohatran'ny talotsony hoe eo asotro eo amin'ny ramala no betabe zany ny toerana efa miparitaka be io zay moa tsy afaka hiteny eto ny paikady olona milahatra tambadika ato izy daholo efa eo mpikirakirana zay zay ary oentina ay moa antsika caféine kay akoatran'izay zany dia manao ezaka be mihitsy ao polisy pirenena ny fanantonana ny sekoly manentana ny ankizy mampafantatra hoe inona ny zava-doza mahakasika an'io zavatra io ary miara-miasa karamaina ianao zany ary miara-miasa amin'ny reny mpitatana ny sekoly reny mihitsy izahay midenonce zany zareo rehefa mahita ankizy somary hafahafa de tsika koa indrindrindrindra fa reo sekoly zay misy zanak'olona somary olona mitsindrotsindro de tsy mba teneninao zay hoe ary misy mitsindrotsindro zany tondra mihitsy tondra le commissaire aminareo hoentiko mihitsy izy fa misy zavatra azoko ihany satria menimena leo rehefa nisamborina le izy de mivoaka izy afaka roa andro de menimena leo rehefa hoy zako hoe zao ny olana raha nifahazahoako za tondrona indrindra eto ambony tany ity de ozy za hoe rehefa tena samborinao ka mijanonao le olona de manao crise de manque arany de inona ary no atao fantatro ny polisy fa tsy hiditra risika hoe ho faty ao aminazy eo le olona de azo ny olana indray izy rehefa avy eo hoe nareo ny namono an'io teo de eo zany hoe misy hoe ny fanentanana aloha moramora ray aman-dreny tena entanina jereo raha nga le zanak'ireo teto moa zay le fa miteny foana hoe nareo le miainga maraina de miverina riva de indraindray nareo eo atoandro de mavomavo ny akanjo anaovan'ny zanak'ireo miainga eo verina izy menamena tsy azo nareo tsy remarke nareo akory fa mba jereo le zanak'ireo ny le olona le ankizy hitako tamin'ny afakomaly ohatra ny hafahafa ny fietsiny de hoe za fa maninona moa zany la no manao akanjo mafana mizao mafana be zao akanjo lava tanana de ingao io tsy nety izy fa ningaina an'le izy fa zoka
le bandy musicien io mbola zazakely le tena bandy musicien namatsika ary mandeha manao kabare izy zany miverina avy any izy mivadika slipony iny le sangisangy ratsy ny resaka réveillon ndray ny de réveillon surprise ao amin'ny espacenay karakarain'ny point G prod menu de gastroéconomique gana mody sponsor off jirama dikandray sponsor off zany tandreo so de tapaka ny jiro ny orchestre nay de ny RFM TV ao amin'ny canal 123 ary ny DJ de ny Liza Razou le sakanay vaovao ny renseignement de unono mirava io rehefa vita ny be rehetra de efa lafo daholo mialatsiny fa roa ihany no afaka miditra fampiofanana fiompiana koa manara-penitra izy fampiofanana fiompiana koa manara-penitra atao eto Antananarivo mandritry ny 4 andro ny 3 ny 4 ny 5 ny 9 janoary ho avy izao akoho daholo ve fampiofanana koa manara-penitra 2 andro ny fampiofanana atao amin'ny mpampianatra matianina ataon'ny mpampianatra matianina iray andro fampiofanana banky mpamatsy vola fampiofanana dokotera mpanara-maso ary fananganana tetikasa iray andro fidinana ifotony na voyage d'étude ahitana an'ireo mpiompy efa matianina manao ny asa fiompiana akoho fakana nofo akoho manatody lava akoho gasy manara-penitra akoho gasy so manara-penitra trondro foie gras tantely omby vavy beronono bitro tongava maro fa hoafapo ianao zay ty fiompiana koa izy lasa nisy omby vavy beronono sy bitro ny laharana 034 01 169 83 034 52 577 16 ary ny 033 11 256 92 PDB ny lavaka fanaovatsindromosala agenda mo fa agenda arabaritra ara-piaramiasa za koa hiaraka amin'ny madama Yangotina sy ny Sésame etsy amin'ny Jombosco Rokorondrano amin'ny ity anio ity ny maraina manomboka amin'ny 24 zareo fa any de misy karazana ilo zany ny ao anatina supermarché reny ainareo de eo izahay ny zava-dehibe ao anatin'le izy ohatra ny amanokana zany efa nanomboka nalalako azy tany amin'ny foara voatra de tena hoe malagasy mikiry malagasy mamokatra ekena fa zavatra mety nafarana ny Sésame fa rehefa fatra ny vertu any rehetrarehetra de naina madika izy ary ny tena zavatra mahafinaritra amin'ny azy de ny resaka packaging zany anisan'ny efa tokony azo exportena tsara mihitsy le izy vomaho no anaran'ny Sésame teny gasy miara mamokatra amin'ny mpamokatra izy de mandray de mamadika de eo amin'ny resaka marketing zany raha ny miasa aloka ny androany aloha zany de sady afaka maka sary miaraka amiko ianareo no manontany momba an'ity réveillon surprise ty no afaka manazava ihany koa satria ny zavatra hoentindrareo dia ny ino moa zany ny nougatine le ohatran'ny bombo voanjo de ny Sésame noir zay tena ho aroso mihitsy ho azavaina de ny resaka menaka misy ny huile vierge moa zany de misy ny huile anankiray azo anaovana assaisonnement de rehefa tonga eo nareo de afaka manandrana ny yaourt miaraka amin'ny Sésame ny anao moa zany lefa nambateneko ny olona de zay rehefa nidécouvrir le Sésame de coup de foudre zany satria za taloha nihinana soja ihany nihinana soya de nihinana ranona soja le ditery tany mena de rehefa aveo zay nifankahita tany amin'ny foara voatra de nanandrana ny Sésame de misy ny Sésame fotsiny mifangaro baobab fa misy Sésame noir efa navadika poudre zany de ozy izy hoe atao karazana profo amin'ny teny frantsay hoe panel ny anaran'le izy de manome valiny foana reo olona iarahana miasa zany hoe anandrana le Sésame noir nareo zany bio io zany hoe complément alimentaire amin'ny fiantso azy de tongava fa ny tontolo androandroany zareo ao de za amin'ny 112 sasany eo de hody de miverina rehefa aveo de amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 sasany eo fa sady miresadresaka eo tsika satria anisan'ny zavatra mahafinaritra sady agroalimentaire moa ny asany tena tsara ny Sésame tena tsara ny Sésame ho an'ny mpianatra amin'ny resaka fitadidiana na zany slogan teneko zareo mihitsy hoe Sésame ouvre moi ozy izy le zaza ajanonona chauffeur fa poritra be andeha izy ny kiapa teny amin'ny sisiny arabe kiapa izy de nisy zavatra maintimainty be be ao amin'ny tainy ino ty sady ohatra mivalambalana ino ty ohatra ny misy atoditody kao fa le vomaho tsy levona zany hoe misy tiko tenena zany misy olona tsy mahazaka an'izy io indraindray atao potraka fa tsy fatako na tsy mahazaka tsy mahalevona izy fa mivoaka somatsara ery amin'le tainy ery daholo izy ny zavatra bonbon Sésame ny zavatra mahafinaritra miaraka amin'ny ferma aina zany de izao voalohany indrindra izy aloha manazava hoe ao anatin'ny fomba fihinanana zavatra indrindra raha zavatra tena bio de misy fanorona atao ihany ao anatin'ireny fa ny mihoatra de tsy mahadiso be ao anatin'le zavatra mitranga anatin'le izy ny fanazavana omeny zareo ihany koa de fanampy fanomezana fotoana amin'le olona satria ny anazy zany arak'le slogan le tenenina teo de mbola misy ny hoe ny manandrana de efa resy lahatra raha ohatra ka mizatra hoanina zay fotsiny ny manandrana de efa resy lahatra matoa mampiditra ambava fa tsisy andramandramako aloha ty andramako hoaniko ty jereko fa resaka aloha
de rehefa tena resy lahatra rehefa avy eo de manandrana am'zay de mifanao fotoana am'zay hoe rehefa afaka herinandro na ohatr'ohatry zao mihitsy izy vehita ao anatin'le kapa afaka miresaka ny agendana ve zay police zareo ny anao refe na zambavy ary sao andre veillonnay de eny an-dalambe izay police firenena zany de efa nitenena andre matota le général police firenena moa zany de raha eto Antananarivo manokana de maheriny 10 arivo police firenena iparitaka manerana ny mandrivony vato zahay manana anareo ireo ay moa tsy mandry zany ke moa reveillon ireo andiany vonovoaka tamin'ny farany teo 4 décembre teo zany de mbola tsy naparitaka mbola tsy ny affectena fa najanona eto Antananarivo zany aloha izy 100 anatevina ny fitandrona amin'ny filamenana fa azonareo antoka fa milamina ny melaka eo tsy milany misy police firenena ny melaka izay miandraikitra mitovy daholo ny dispositif anay mitovy daholo ny dispositif rehetra vaovao zany mbola tsy nalefany mbola tsy any izy aloha fa eto Antananarivo satria mbola tsy tena mahay loatra zala zay koa ianao Francis mahay raha makatra ikefeto e mahay raha milazay nareo fa tsy eto ny tena enjana ny asan'ny polisy eto Antananarivo ny tena enjana ny asana polisy zay nge ny mahatonga ny hoe mbola eto aloha zareo e ary matetika rehefa stagiaire ianao zany hoe polisy mpianatra raha ka fifaninanana mivantana no nidiranao polisy firenena concours direct amin'ny ankapobeny ianao de manao an'le stage probatoire ny fonctionnaire eritaona eto Antananarivo le teneninao rehefa tapitra io stage probatoire anao io ka titularisenao efa mieritreritra zany ianao fa tsy maintsy amonjy toerana vaovao zay nge ny kadreto efa nazo traikefa teto ianao io titulariser reto disy afa tsy maintsy miverina ato amin'ny jonako zany amin'ny resaka hoe ahoana zany ny toyany ao anatin'ity resaka somary polémique ty zany hoe nareo tsy hoe manampidrano le resaka nataoko teo fa fanazavana kosa no ilaina satria ny atao hoe relation publique fahaizana mifandray amin'ny olona de ahatsara ny sary ahitan'ny olona mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny ilaina ohatra hoe tondrivitry tony zay prisika ao ny tongava inona zany natao zao rehefa aveo de mifampiantso ve sa efa voaresaka ihany sa ahoana ampatonitony an'le izy zany hoe bon en tout cas éteindre kely any aloha misotranao mihitsy aloha name fitenenana mikasika an'izay efa natsipiko teo ihany le izy tamin'ny voalohany hoe eny amin'ny camp Fipatanimora efa misy fanaovana entretien manokana mihitsy zao ho an'ny polisy tsirairay zany hoe manomboka tany amin'ny pafy io de zay rehetra ho avy koa de afaka manantony eny zay efa anaovanay antsoavo hitsapana ireo polisy na amperinasy io na le voatonga vaovao de efa misy karazana chef de service directeur maromaro miara-mijery ny fomba fahaizana vaomery io mijery an'ireo polisy tsirairay reo efa natomboka tamin'ny voalohany volana Desambra angambany izy io ka hitohy foana hatramin'izao mba hijerenay tsara mihitsy hoe inona no azo atao amin'ny polisy tsirairay avy aiza avy ny toerana mendrika ty polisy iray ty aiza ny mampety azy aiza ny tsy mampety azy zany hoe hitohy foana zany ty fampiofanany ity zany hitohy foana ty fikarakarana ity ho ana eo anivon'ny polisy pirenena zany sady mariako manokana koa zany fa eo ihany koa ireo mpitarika ana staff no filaza azy anatin'ny polisy pirenena izay miezaka mifanakalo hevitra isan'andro mitondra ihany koa reo avany amin'zareo ny olana isan-karazany avany amin'ny faritra avy eto Antananarivo miady hevitra mikasika an'ireo personnel tsirairay misy any aminy izay azo tenenina hoe eo ny itondrana ny fifamondratoerana zany fa raha tena ohatra hoe lavitra be izy hoe telefona ohatra telefona hoe afaka miresaka telefona tsara na misy directeur any amin'ny faritra any afaka mifampiresaka amin'ny directeur efa misy koa moa le avy teknika amin'ity le fampiresaka amin'ny vatana amin'ny ity zao fantanina avy ety amiko sy mety misy olona koa manitrika azy ty nareo ve force de proposition eo anatrehan'ny fanjakana zany système anareo de misy ny décision ho an'ny firenena misy ny zavatra mitranga amin'ny ankapobeny zay mahakasika ny vahoaka tsara-baboaka sisisy avy ao aminareo ve misy miakatra ihany force de proposition zany hoe andoranga préfet aloha andoranga mba jery ohatra teneniko hoe andoranga tsika hipiéger olona ohatra ahafahan'ny olona le mipiéger manko aloha mety efa fataonareo na ny gendarme na ny police ny mipiéger olona ratsy
efa mety ohatra ho ahy ohatra fa ndraindray manko ny zavatra tena tazana zany de efa hoe ny force rehetra de miaro sisisy androka za mantsy ao anatin'ny ny direction de renseignement zany hoe zahay zany za zany isan'andro tsy maintsy mandefa n'izay fanangonam-baovao zao amin'ny ambaratonga isan-karazany manomboka eo aminay ka hatrany amin'ny farany ambony indrindra zany hoe reny zany defa proposition avy aty aminay reny ary ao anatin'ny renseignement koa zany no manome hoe ty toerany mafanafana efa fatapatatra ny olona de m'orienten'ny polisy any ny polisy sasany hoe anareo zany androany aloha fa misy zay zany ny renseignement tena hoe zay mahatonga an'le vokatra zany amin'izao fotoana hoe efa manomboka miakatra le vokatry ny polisy pirenena satria le renseignement zany efa manomboka efa misy miaino zany le izy manko tsy na direction de communication ohatra raha resaka gazety fanao gazety sy ny conférence de presse matetika ary borziany vriary ambony ery zay vao misy conférence de presse ato de lasa somary rany mbola maka hevitra aloha sy sisa tsy haiko hitany groty tsy fantatro zany aloha ministère sasany fa ny anay eto amin'ny police pirenena zany efa misy any plan de communication rehefa maninona tsika micommuniquer rehefa maninona tsika mangina misy fotoana anginana de misy fotoana itenenana anoizako le teny tale teo zao navelanareo oalaoala ny olona amin'ny affectation zao nareo zao mamaly zao ka zao anela izy nanina moa zany tsy ny teny zay satria neritreretinay hoe reto olona concerné reto anatona anay effectivement les concernés efa nisy nanatona tiako alohan'ny amaliko ny teniny côté de zao hoe tsika samytsika ihany ny afaka mamany olana io na hitabataba izy nareo tsika samytsika amin'ny police pirenena ny afaka mamany io manko le lamba efa mivoaka aloha nivoaka le izy sasana ambandry badekama teto le izy aloha sasana fa fotoana ihany koa ahafahanay manazava hoe ahoana moa zany zahay ao raha teo police pirenena na ohatry ny ahoana moa zany fiaina amin'ny police pirenena zany ny olona mantsy ny mieritreritra hoe rehefa police de manam-pahefana de zao fa nefa ny mifototra any amin'ny fanampiana ny fanompona ny fiarovana saika nisy de motsiny lay ny police ny asan'ny police pirenena ka raha ohatra ianao tsy manana humilité raha ohatra ianao tsy manana an'izay professionnalisme zay inona ataonao mamono anao i police pirenena io satria nareo manao tirage na bretelle koa ao anatiny eny na hatramin'ny fanalana grade na ohatran'izany misy kosa nefa ny aloha ndraindray izy any anatin'ny test sisa danza be fa terrain am'izay jerena izy olona bota aloha be ka izy nieritreritra zavatra fa nidirany tao de za ke rehefa mampianatra sy za mampianatra sekoly pirenena ambony police de zao ny ataoko hoe sange hoa ny atao hoe vocation ianareo ve ny vocation de tena nisy olona voantso police pirenena noho ny antony maro samihafa ianareo tonga tato amin'ny titoerany fa rehefa vita kosa ny fiofanana tokony mitovy ny vocation antsika tokony mitovy hoe mbola ao ve le izy sao de raha vao tsy tafiditra ao anatin'le lasitra ianao tokony tsy mety mazava ho azy tokony hoe misy lay hoe enquête de moralité mialohan'ny andraisana ny olana anankiray fa ino zany aty amin'ny voalohany any ino mipetraka fa iny ve tsy mbola mitovy ve ino enquête de moralité iny hoe rehefa afaka zao taona ray de mba averina ray mandeha kosa le izy rehefa ohatra zany zao roapolo taona teoriana zany lasa ohatry n'ino ny aina mety démoralisé nanino ianao na tsona polisy ngamba ty zavatra ty jirama mitaraina amponina ambondrana va tsisy jira vatra maly nefa ny réveillon ty surprise tsy maindray ambondrona zany tena aloha ambondrona manao antso avy commissaire baibay hony ianao izy zoandre tsy lavo efa minena zoandre tsy lavo any tena niady maro mihitsy izy hoe tena tenenao en tout cas aloha zany en tout cas nareo zany le manana laklen'ny studio ny radionay zany ve zany hoe tongetinareo aty hiverina amin'ilay zavatra ny teneniny teo hoe resaka hoe force de proposition izy zay mihitsy ny adidinay satria ina ny antony na ho anay any interne na ho an'ny fanjakana zany ny angom-baovao avy ato amin'zareo izay mety avy any aminareo vahoaka ihany ny tonga aty ireny zany no ahafahan'ny fitondram-panjakana mandray fanapahan-kevitra amin'ny zava-misy marina eny kianja le izy manko ny karazana hiérarchie sociopolitique politique ao sociopolitique sy ny administration territoriale rehetrarehetra zay afaka amin'ny réquisitionné anareo eo indrindra ny emo efa misy nefa ndraindray so de lasa rarotana izy ndraindray azonareo ihany le amin'ny akapobeny
tsy maintsy misy enquête tsy maintsy misy évaluation fa tsy hoe rehefa réquisition dia tsy maintsy manaraka izay fa miteny zay rehefa avy eo hoe mandinika le olona miaraka indrindra moa fa am'izao fotoana firoboroboan'ny tambazotry sosialy sy ny hay raha vaovao zao a dia nareo amin'ny renseignement ngamba zao ny tena mahafantatra tsara mihitsy ny hoe tokony atevenina bebe koa ny ambaindain'ity toeram-piasany ity satria ny akabeazan'ny filazam-baovao rehetrarehetra na mitombona na tsy mitombona dia ao daholo zareo raha tsy hoe fa ny victime mandresika mahay sisisa province na teto Antananarivo ary avoa eo le olona zay mihitsy mantsy hoe ny fitsaram-bahoaka limitiny hoe ny fefiny etony anay dia hatretony any ana dia atao anaty malina le akizy le reny manko a tena delika foana satria nareo no barbile fiarahamonina polisy kokozy a raha tena antanàna kokozy antanàna rehefa mieritreritra gendarme dia tokony campagne eritreritra zany a dia ny tena hoe tafika dia eo Madagasikara ray manontolo io sao tafia Mozambique tsika dia zay fahaizana miaramasay okay a sotra betsaka am'le resaka le mantos dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika androany toboko lasy toboko vavy ametraka ny veloma mandram-piona amintsika rehetrarehetra satria dia feno a mbola tsy mifarana ny taona fa rapitsy mbola misy andro anankiray izay ialany aina ka dia mialatsiny fa anarana sendra mpamitovy le izy tany mboanjo koa izy tony fa tsisy an'izany manao réveillon de réveillon 2021 le izy a inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy